Ampifaliana tanteraka mihitsy tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika rehetra any antokatrano izay manaraka an'izao fandarana l'invité du Zoma manokana izay anasantsika ny andiana candidat farany amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao andiana candidat 10 izay nasaitsika anatrika sy andray anjara amin'ny adievitra amin'ny ity androany ity akoatrantsika izay manaraka mivantana ny fandaharana amin'ny alalan'ny TV Plus sy ny onjapeo Radio Plus 100.2 FM dia arabaina manokana isika rehetra izay manaraka mivantana ny fandaharana amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny onjapeo ny any Fort Dauphin ny any Toliary ny any Ambositra ny any Fianaratsoa ny any Mananjary ny any Tsiromandidy ny any Mahajanga ny any Antsui ny any Ambanja Ambilobe ny any Faritra Sava de Sambava sy Antala ary ny any Tomasina sy ny any Ambatondrazaka arabaina manokana ihany koa isika rehetra teratany malagasy manerana an'izao tontolo izao izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny internet BDB ny fanontaniana voaray avy amintsika teratany malagasy avy any Canada, États-Unis, Italie ary Japon tamin'ity alina ity araky ny nambara tafiditra ao anatin'izao fandarana manokana izao sika tamin'ity alina ity dia natao mihitsy ny fisarihana mba tsy isian'ny olana amin'ny fametrahana anyreto candidat izay nasaitsika ireto ary nijery manokana mihitsy ny fotoana naterahan'ny candidat mba ahafahana mandamina ny fanolorana nyreto candidat reto ka ny voalohanteny akoatra ny fiarabana tsika rehetra any tokatrano dia miaraba manokana ihany koa anareo candidat 10 mirala nanaiky nasainy zao fandaharana l'invité du Zoma manokana izao voninahitra lehibe ho an'ny fandaharana l'invité du Zoma ny nanekenareo ny fanasana tamin'ity androany ity ka anomboantsika ny fampafantarana ireto candidat androany ireto dia atomboko any amin'ny zokiolona amin'reto candidat reto amin'izay tsika mba tsy sahirana hoe fa naninona ny candidat zatsy na zaroa no natolotra voalohany dia tombokontsika amin'ny eto amin'ny manoloana eto izy ny généraly Albert Camivital izay laharana fahafolo izy ao amin'ny bulletin tokana izy dia manamboninahitra généraly efa nisotro ronono nanomboka tamin'ny taona 2012 nivoaka tamin'ny andiany fahafolo tao amin'ny akademia miaramila 20 taona ny candidat izy dia manana ny mari-pahaizana manokana ingénieur mikasika ny resaka travaux publics nianatra tany Russie izy efa prime ministre nandritra n'izao fotoana ny teteza mihitsy zao izy nanomboka ny volana décembre 2012 ka hatramin'ny volana septembre 2012 ary efa maso ivoan'ny Madagasikara tany Suisse ihany koa izy taorianan'izay ny fikambanana iaraka isika no manolotra ny candidat Albert Camivital. Araky ny efa nambarako tamin'ny heriny moa hitatsika ny mpanohana azy marobe tonga eto amin'izao alina izao eto amin'ny villa Amphi angatahantsika manokana hitsangana ramatovadiny za moa ny teny hoe aleo fantatry ny olona hoe iza raha ohatra ka nareo no lany filoham-pirenena iza no future première dame dia asaitsika mitsangana ramatovadiny candidat Camivital amin'ity androany ity asaitsika mitsangana ihany koa ny taleniny fampielezan-kevitry ny candidat Camivital Andriamatoa Mamy Ratovomalala. Ny candidat faharoa amin'izao alina izao dia ny docteur Jean-Louis Robinson laharana faha-13 izy ao amin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena natolotry ny havana izy sady ihany koa tohanina ny Ankolafy Ravalomanana
raiky ambienipolo taona ihany koa ny candidat Jean-Louis Robinson manana ny maripahaizana docteur en médecine izy a efa ministre ny fahasalamana izy nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny taona 7 efa lany ho député solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny faritra aloatra mangoro tamin'ny taona 7 ary efa ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny kolotsaina nanomboka tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 7 tehakinareo ka dia angatahantsika hitsangana ihany koa ramatoa vadiny docteur Jean-Louis Robinson raha izy zany lany filoham-pirenena dia izy ihany koa hitantsika nitsangana teo ny future première dame asaintsika mitsangana ihany koa ny taleniny fampielezan-kevitra ny azo mo anankiroa ny taleniny fampielezan-kevitra dia Andriamatoa Tahina Razafinjoelina sy Andriamatoa Henri Roger Ranaivisson. Dia atolotritsika manaraka ny candidat fahatelo amin'ity alina ity ny candidat Hery Rajaonarimampianina laharana fahatelo izy ao amin'ny bulletin tokana atolotry ny Hery vaovao ho an'ny Madagasikara ary koa candidat natolotry ireo candidat izay nesoriny CES tao anatin'ny listra dia ny candidat Kolo Roger sy ny candidat Julietienne. 5 taona ny candidat Hery Rajaonarimampianina économiste izy manana maripahaizana manokana mikasika ny économie nianatra teny amin'ny université an'Antananarivo manana ny DEA en sciences comptables ihany koa izy nandranto fianarana tany Canada zany hoe expert comptable ny candidat Hery Rajaonarimampianina efa ministre ny vola sy ny tetibola teo anivon'ny fitondrana tetezamity izy nanomboka ny volana septambra 7 ka hatramin'izao fotoana na candidat azy zao izay nametrahany fialana izay mikasika ny candidat Hery Rajaonarimampianina. Asaintsika mitsangana ihany koa ramatoa vadiny raha izy ny lany filoham-pirenena dia zany hitantsika zany ny future première dame ary asaintsika mitsangana ihany koa ny taleniny fampielezan-kevitra Andriamatoa Jobarson Randrianarivony. Ny candidat arahantsika manaraka dia ny candidat Roland Ratsiraka laharana fahadimy ao amin'ny bulletin tokana izy atolotry ny antoko MTS izy 7 taona efa manana ny nianatra manokana nanao fanarana ambony mikasika ny mathématique supérieure tany Paris ary koa manana maripahaizana ambony nianatra tao amin'ny école supérieure de technique biologique tao amin'ny tany Paris ihany koa izy efa député any Madagasikara voafidy tao Tomasina voalohany ary koa efa ben'ny tanànany Tomasina indroa taona ny candidat Roland Ratsiraka 7 taona ny candidat Roland Ratsiraka. Angatahantsika hitsangana ihany koa ramatoa vadiny future première dame marany candidat Roland Ratsiraka nolany ny filoham-pirenena ary angatahantsika hitsangana ihany koa ny taleniny fampielezan-kevitry ny candidat Roland Ratsiraka Andriamatoa Ndrina Razanamasy. Ny zandriny indrindra zany amin'ny candidat nasaintsika androany no atolotritsika farany dia ny candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO 70 taona atolotry ny
vondrona politika malagasy miara-miainga na ny MMM. Izy dia manana ny mari-pahaizana diplôme de 3e cycle en environnement et santé tany amin'ny université any Montpellier. Izy ihany koa dia ingénieur en sciences et techniques des industries alimentaires tao amin'ny école polytechnique any Montpellier ihany koa. Ny candidat Hajo Andrianainarivelo dia efa lany voafidy ho ben'ny tanàna intelo tao amin'ny commune rurale ny Ankadinandriana nanomboka ny taona 577 ka hatramin'ny taona 7 zany izy no ben'ny tanàna. Efa ministre ny fanajariana ny tany sy ny fanapariam-pahefana teo anivon'ny fitondrana tetezamita nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny novembre 2012 ary efa prime ministre lefitra ny sahana ny fanajariana ny tany nanomboka ny volana novembre 2012 ka hatramin'izao fotoana nametrahany fialana tamin'izy nrotsaka ho candidat ho filoham-pirenena. Izay no mahakasika ny candidat Hajo Andrianainarivelo. Dia tahaka ny nataontsika teo angatahantsika hitsangana ramatoavadiny future première dame raha ny candidat Hajo Andrianainarivelo no lany ho filoham-pirenena. Ny taleniny fampelezan-keviny ihany koa saintsika mitsangana ho fantatry ny olona Andriamatoa Fienena Richard. Zay nampahafantarina antsika tany atokantrano mihitsy satria be dia be sika nandefa fanontaniana taty dia afantatra mikasikasika an'ireo candidat ireo sao dia tahaka ny any ivelany amin'ny alalan'ny ramatoavadiny. Zay moa ny isan'ny nahalany ny filoha amerikana Barack Obama satria isan'ny tena tiany vahoaka tokoa ny vadiny sao dia mba isan'ny anosika nyreto candidat antsika reto amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, anosika ny safidin'ny olona ny fahitana ny vadiny reto candidat ireto satria anankidimy ny vahiny nasaintsika tamin'ity alina ity dia nasiana fepetra kely tsy dia hoe manahirana amin'izao alina izao nasiana chrono ny fandraisam-pitenenantsika amin'izao alina izao mba tsy hampisiny hoe misy ny miteny ela loatra mety misy ny miteny kely loatra dia eo amin'ny 3 minitra eo zany farafahabetsany rehefa mandray fitenenantsika dia tsy maintsy tapahana ahafahan'ny hafa fa mety hoe miverimberina matetika ihany ny fandraisam-pitenena ny candidat antsika. Ka ny roso avy hatrany amin'ny fanontaniana voalohany isan'ny fanontaniana iombonana ho an'ny candidat rehetra, isy ihany koa ny fanontaniana mety hiantefa amin'ny candidat tsirairay satria maro dia maro nahatratra tany amin'ny 30 pejy recto verso ny fanontaniana miantefa aminareo candidat amin'izao alina izao zany hoe isan'ny tena manintona ny mpanaraka ny fandarana tokoa ny fanekenareo an'izao fandaran'izao amin'izao alina izao. Ka mialatsiny dia ny meloha raha misy somary masitsika eny tsefatsefany eny indraindray fa tsy dia avy ety amiko akory fa avy any amin'ny candidat avy any amin'ny mpifidy no iaingany reny fanontaniana reny. Fa ny fanontaniana voalohany dia izao satria heverin'ny olona amin'ny ankapobeny fa hoe ianareo ireo 5 mirala eto amin'ny plateau amin'izao alina izao no isan'ny mety ho favori amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny fifidianana ihany moa no afaka manamarina n'izay fomba fijery zay fa ny fanontaniako kosa alefako aminareo na izany na tsy izany dia raha ohatra ka misy mieritreritra an'izay hoe favori zay nareo, inona no eritreretinareo mety ato anananareo mihoatra amin'ny candidat 3 hafa ka mety ahafavori na mety ahalany anareo ho filoham-pirenena satria anao no mena fitenenana natolotra farany teo dia mentsika ny candidat Hajo Andrianainarivelo ny fandraisam-pitenenana voalohany. Misaotra ny madame Montina faly miaraba ny namana rehetrarehetra mpifaninana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity ary miaraba ihany koa ny mpijery ny fahitalavitra malagasy rehetrarehetra eto an-toerana sy any ivelany. Le azakazaka nefa tsy azakazaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa faninanana
ka lay favori ngamba tsy dia favori daholo amiko ny 3 fa mety eritreritra ihany ny an'ny tsirairay avy satria amin'ny mahafanana anazy rehefa vita ny fifidianana vao fantatra hoe iza marina ny lany ary sarotra no misoratena ohatran'ny voatango fa ny zava-dehibe dia ny hoe inona no hevitra nentina teto amin'ny firenena, inona no natao ho an'ny firenena ary inona no mbola ho atao ho an'ny firenena. Izay angamba ny mahafampelezan-kevitra ny fampelezan-kevitra ary izay ny mahafifidianana ny fifidianana. Izay nanapa-kevitra ny rotsaka filoham-pirenena ary fantatry ny vahoaka malagasy tsirairay avy fa raha tamin'ny valo maraina no nisokatra ny birao dia tamin'ny valo sasany nanatitra ny taratasy mpilatsahana hofidiana ho filoham-pirenena. Tsisy andriandro io zany, tsy nisy kajikajy politika, tsy nisy fifanarahana politika, fa tena finiavana manokana andray andraikitra ho an'ny firenena. Ary zay fahavononana karakara firenena zay no hita ary voizina nandritra n'ity fampelezan-kevitra ity. Tamin'ny fotoana nanahoana na tamin'ny fotoana oviana Andriamatoa Hajo Andriananarivelo ny eritreritra fa ho candidat ho filoham-pirenena rehefa misy ny fifidianana ho filoham-pirenena? Rehefa avy mifampiresaka tamin'ny namana sy tapaka ny tenako satria tsy vita irery zany firotsahana fifidianana ho filoham-pirenena zany dia nanapa-kevitra ratsapa ny tsirairay avy fa mety afaka hitondra zavatra tsara eo amin'ny firenena dia izay ihany nanapa-kevitra ny hoe andao ary hirotsaka. Ary hitanareo aorinako ireo izay olona nanatrika ny filazako hofidiana tamin'ny volana avril tamin'ity taona ity ary androany volana oktobra 2024 mbola tsisy mipika ireo nanankiray arany fa mbola reo arinako ireo daholo izy zay zany ny zava-dehibe. Zay ny zava-dehibe tamin'ny fanapahan-kevitra ny hoe misy velorano ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka ka na ino kidona na ino kitranga dia tokony manaja n'izay velorano ny arahany zay. Misy mantsiny miteny hoe namadika ny candidat Hajo Andriananarivelo satria lasa loha loatra le ambition anao te ho candidat ho filoham-pirenena ka tsy niandry akory ny fahavitan'ny congrès ny antoko TGV tamin'ireny fotoana ireny satria ianao teo anivon'ny fitondrana teteza mita ary koa teo anivon'ny antoko TGV. Itsiko kely angamba ianao fa na dia mpanao gazety ary ianao mety manana diso ihany indraindray fa za tsy nanana andraikitra tao amin'ny antoko TGV. Fa natolotra ny TGV ho ministra tamin'ireny fotoana nanaovana sonia ny tondrozotra. Natolony fa tsy membre ny antoko TGV. Zay angamba aloha tiako tsy pihana tsara. Kasika ny hoe namadika rehefa miresaka tsika hoe mamadika dia matoa zany misy famadihana tao dia nisy fanarahana. Za manokana tsy nahatsiaro nanana fanarahana tamin'iza tamin'izy ary misy olona afaka miteny androany fa hoe namadika satria nisy fanarahana natao ka tsy tanteraka dia za samy mijoro vavolombelona ary izy afaka mijoro vavolombelona fa hoe ny fanaraka olona anankiroa mifanaraka dia ny famadika avy eo zay no atao hoe mamadika. Fa raha ohatra kosa no hoe tsy manaraka ny hevitry ny sasany na hoe feritreretana fa tsy maintsy lala tokana ihany no azo atao amin'ny fanaovana politika ary indrindra ny fanarahana mazava tsara ary ngamba tiako tonga dia potserina satria mitokotina mantsy ianao amin'ilay fanontaniana hoe namadika an'izy za raha nilatsaka ho filoham-pirenena dia araka ny nazavaiko teo miankina aloha voalohany indrindra tamin'ny fanapahan-kevitro manokana rehefa nahazo ny fankatoavany namana tsirairay avy fa tsy andeha irery akory. Zay aloha ny voalohany. Ny faharoa afoiziko ilay izy. Ny faharoa raha mikasika ny naisy ny filohan'ny teteza mita zay ngamba ny tianao tenenina satria tamin'ny 2024 raha tadidiko tsara dia voalaza tany amin'ny kianjan'ny 13 mai fa hoe hitatana ny teteza mita fotsiny ahako amiko zany zay zany ny fanarahana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai mbola namafisina
no hoe tsy latsaka mihitsy ahako indroa tsy fantatra aloha na hoe zay ve ny famadihana raha ohatra milatsaka ny hafa rehefa tsy milatsaka ny mpitarika ny teteza mita fa ary tsisy fanarahana mbola veriko ihany tsy nisy fanarahana ka afahana miteny hoe namadika tamin'ny fanarahana natao isika. Ya, misaotra tompoko mbola hiverina aminao eo ihany tsika mikasika an'izay resaka rehetra izay candidat Roland Ratsiraka raha namaky gazety androany dia nambarany gazety fa nilaza ianao hoe favori avokoa ny anankiefatra hifanatrika aminao amin'ny ady hevitra androany fa sa ihany ianao hiakatra eto amin'ny plateau tsy fantatro raha nambaranao le izy na ny gazety no namorona dia ozy hoe tsy mieritreritra ny tena no favori ve Andriamatoa Roland Ratsiraka raha namaky an'izay gazety izay androany. Saotra voalohany teny eo dia miarabantsika menakavy tonga eto sy ny vahoaka izay mijery ny émission androany. Miaraban'Andriamatoa Premier ministre Camille Vital, ministre Robinson, vice-premier ministre Hajo et ministre ny finance Razonary Mampionina Hery. Zavatra telo ora ozy ianao tsika eto androany atonga mafa tonga dia aloha zavatra tena ilain'ny vahoaka no tenenitsika eto. Inona ny ilainy? Inona ny andrasany amin'ity émission ty? Ny andrasany zavatra anankiroa hoe takiny ahoana no avinay manomboka amin'ny taona ho avy ary ny faharoa inona ny fotom-pisainana izay hitondra ny firenena amin'ny taona ho avy. Satria mantsy tsara ho fantatsika menakavy ary fanta vahoaka malagasy projet samy manana projet tsara daholo izy rehetra ireo fa kosa efa tonga amin'ny toerana takiny ahoana ny fomba ampiasainao, inona ny fotom-pisaina ampiasainao andrindranao ny raharam-pirenena dia indray fantatsika fatam-pirenena fa malahelo le olona hoe diso fanantenana. Dia zay zany anisany zay anankiroa zay ihany tena ilain'ny vahoaka malagasy hoe ahoana no avinay momba an'izao dia ahoana ny fotom-pisainana zay anjaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe inona ny zavatra misongadina eto ve ohatra hoe herisetra sanatria na hoe zavatra misongadina eto resaka kolokolo sanatria zavatra misongadina eto ve tsy fanajana lalàna, tsy fanajana zon'olombelona, tsy fanajana zo fototrezam-batan'olona. Zany ny zavatra manitikitika saim-bahoaka ary zay ny tiako hoe amafisina amintsika dimy eto hoe alohantsika hifantoka amin'izay faratsika hiresaka lava momba ny hifantoka amin'izay tsika rehefa avy eo fa zao dia zao momba n'ilay teninao teo izay indrindra mantsy ianao candidat aloha no hitan'ny olona tonga dia manao fanamariana ny olona avy hatrany tonga dia hivantana ary hoe Tomasina raha tsy vitan'Andriamatoa Roland Ratsiraka fifidianana filoham-pirenena ny azakazahany mazava ho azy tsy maintsy mipetraka izay fanontaniana izay aloha hoe candidat ianao fanahoana ary tsisy olana mihitsy tompoko azadino lany sombavambahoaka ako avy eo lany be ny tanàna dia mbola lany be ny tanàna dia fahatelo rehefa misy fifidiananao dia mbola lany ihany MTS hatramin'izao izy mbola izy ny anisa maro an'izy amin'ny conseil municipal. Ny vahoaka ny Tomasina tompoko ataoko ngamba fa tsy very fanambola velona matoa hoe matetika ny fidy. Inona ny antony anisany matoa izy mifidy foana satria voalohany indrindra tsy mivadika amin'ny vahoaka ianao zay anisany voalohany ary tsy mandao amin'ny vahoaka rehefa manahirana amin'ny fotoana tsy mandositra zay anisany faharoa. Anisany fahatelo dia miteny hoe zao ny amboariko dia vita dia rehefa tsy vita kosa dia manome hoe inona ny antony tsy namitana azy. Tsika rehetra zareo samy mahafantatra daholo hoe inona ny antony anisany misy zavatra tsy vita tao tapin-tanàn'ny Tomasina. Misy projet tsy vita marina zany. Amin'ny fomba ahoana moa zay mahazo ohatra hoe 10 millions de dollars avy amin'ny banque mondiale dia avy eo raisy fanjakana fohy be le izy fantatsika rehetra zany dia avy eo koa tadiavina sotasota azadino fa nisy fifidianana 2006 ianao tony laza hoe inona mahatonga anao hoe mieritreritra ohatra hoe favori tamin'ny 2006 deuxième position Roland Ratsiraka dia tampoka teo ny ampitsony iny maty daholo ny ordinateur rehetra dia nandritra ny telo andro tsisy valim-pifidianana. Dia avy eo indray nisy valim-pifidianana dia tonga dia nahazo premier tour ny sasany tsy mampanina fa fantatro fa mbola tonga io ihany amin'ny manaraka ka zay indrindra mantsy ka zany hoe mieritreritra ve zany ianao ty faharoa ty mety ce sera la bonne. Fantatrao ny anarako ny anarana fantatr'olona eto Madagasikara
zany tezaina reniko izy io tonga io reniko a madame Monique Ratsiraka sy ny raiko aza mba manao valifatinizaniza aza mba mamaly ny zavatra ratsy atao aminao zay ny anatra namenanay hatramin'izao aloha le zanaka ray aman-dreny ohatrany hoe mbola nanaja an'izay ihany tsy te hanao sotasotanizaniza mihitsy tamin'ny fotoanarina nangina nandefitra nanana ny marina ary ankehitriny efa mahita ako matsapa rehefa ampelezakevitra mandeha dia matsapa hoe tonga ny olona mahafinaritra ary tsy mitondra ininona tsy mitondra vola tsy mitondra ininona fa tonga maro ary manatena ako fa ho tonga saina amin'ny vahoaka malagasy ary jerevinao raha ohatra ka tsy tia ny tanàna ny Tomasina zany dia mety tsy hifidy anao zany izy amin'ny fifidianana eo ka mety hifidy ihany koa izy donc mety tsy dia marina loatra zay teny zay fa fantany io ne rehefa manao politika aza manao politicianina zany hoe tonga ianao dia miteniteny foana dia aveo ianao ne tsara ny tantara foana tsarainy tantara foana ianao na oviana azadino misaotra ny candidat Roland Ratsiraka amin'izao voalohan'ny fandraisam-pitenenana zao mantsy dia somary metsika fotoana aloha satria zay ny fotoana voalohany iresahanareo candidat ery rajonary mampianina avy hatrany tonga dia mivantana ny fanontaniana hoe ny enti-manana goavana be ampiasainao no lazain'ny olona fa mahafavorianao inona ny avalinao manoloana an'izay aka tsy mahazo mitehaka ny candidat tsika fa tsy mahazo miorakoraka ny hafa fa manjary misaviritaka metsika ny candidat ery rajonary mampianina voalohany indrindra aloha dia faly miarabanao raha matongo ny tiana rialy ary dia faly koa miarahaba ireto candidat zay mpiara-mifaninana amiko ireto zany faly miarabantsika zay manatrika anatin'izao efitra izao ary faly ihany koa zany miarahaba ny malagasy rehetra na ny eto toerana na ny any velany zay manaraka izao fandarana izao raisiko ho fampaherezana aloha ny lazana an'izany hoe favori izany satria efa telo herinandro zay ny lasa ary efa nisy mihitsy aza moa ny pré-campagne ka ny olona nge na tiana na tsy tiana mamina viny mijery za zany raha miaino an'izany dia hoy za hoe tafita zany ny afatra zay nanatona ny vahoaka niaona tamin'ny vahoaka betsaka nampahafantatra ny tenanay nampahafantatra ny mombanay nampahafantatra ny programanay fanakalo hevitra tamin'ireo vahoaka ireo dia za hoe resy lahatra zany aloha zay nifampiresaka tamin'ny tena tamin'izay zavatra zay ny lazana hoe ianao dia mampiasa fitaovana betsaka samy mampiasa daholo ange ny rehetrarehetra fa ny fomba ampiasana azy ny samy manana ny azy angambany ka dia hoy zaho hoe le afatra sy le olona amiko ny tena zava-dehibe fa tsy dia tena hoe le fitaovana nampiasaina loatra fa ny fahaizana mampiasa n'le fitaovana aloha dia verina fa zava-dehibe koa ono a ny candidat ery rajonary mampianina ve mieritreritra fa mety ho mahalany filoham-pirenena ny ao anatin'ny 2 volana fotsiny manomana azy satria ianao nisan'ny candidat farany raha tamin'ireo 3 zay navoaka ny CES mety mahafiloham-pirenena ve ny 2 volana dia metraka fanontaniana aminao sy amin'rehetra hoe fa inona moa ny antony tsy tokony atonga ny olona tonga fara no filoham-pirenena fangamo misy école fanomanana manokana na fanomanana endrika inona no tokony ananana sy fotoana takininona vao ho lasa filoham-pirenena ny tenanay nge ohatra fotsiny amin'ny fotoana farany efa taona farany dia ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola betsaka nefa nafantatra anay tamin'izany zavatra izany betsaka ny traikefa atao anatin'izany ary ny zavatra ny hita atao anatin'izany mihitsy raha matongo ny tiana no nampirisika hoe misy andraikitra lehibe misy andraikitra goavana zay azo raisina taorianan'izay traikefa zay ny olalovana izay tsy zay ihany nefa ny traikefa zay efa taona faran'izay fa betsaka ny efa traikefa zay
efa nananana fa zay angambany tiako mariana. Raha ny fanontaniana farany aminao raha ny candidat roa voalohany resaka teo dia fanapahan-kevitra izy ireo no maha-candidat azy. Nareo le isan'ny voahenjika amin'izao fotoana izao na voakina hoe candidat de remplacement. Inona ny avalinao mikasika an'izay, zany hoe tsy hainao ny tena tompon'ny fanapahan-kevitra fa zay nanolotra anao. Ny tena marina ange dia zao hoe na candidat de remplacement izy na candidat inona izy candidat foana izy. Ary ity mba tiako mariana kely izany filatsahana ho filoham-pirenena zany ninninona endrika zay natongavana tamin'izany dia fanapahan-kevitra manokana aloha zany. Andraikitra lehibe nge zany hoe filoham-pirenena zany tsy hoe satria misy manosika atsy na misy mampirisika atsy na era amin'ny atsy dia ho filoham-pirenena fa misy fanapahan-kevitra manokana mihitsy lalipaka ary manandanja zay vao tonga amin'izany fanapahan-kevitra hoe ho tonga filoham-pirenena ilatsaka ho filoham-pirenena zany. Candidat Jean-Louis Robinson ny anareo moa isan'ny any anatin'ny publicité mihitsy le hoe candidat favori dia Jean-Louis misy ny milaza mitovy amin'ny candidat Hery Rajaonarymampianina teo ihany hoe candidat de remplacement ianao ary tsy favori raha tsy nisy ny tsy remplacement ianao fa efa teo fa natolotry ny Ankolafy Ravalomanana nanotohanany avy eo ary zay fanohanany zay no nahafavori anao. Fa raha ianao amin'ny maha candidat Jean-Louis Robinson anao mety tsy tao anatin'ny favori. Mitsotra n'le fanontaniana Ramatoa Ontina Rialy Angatana miarabanao fangina ihany azafady koa ary faly miarabany namana rahalahy zay eto mifaninana amin'ity fidiana filoham-pirenena ity. Faly miarabany rehetra koa zany zay atao anatin'ny zotrano mahafinaritra izao ary satria fatapatatra daholo ary fakafantatra daholo moa tsika amin'izao fotoana izao. Misotranao koa amin'le sopapa hoe favori. Le favori moa dia efa hikanay iny hoe izany favori dia efa miteny fotsiny olona hoe Robinson Jean-Louis. Ary sahako milaza aminareo fa tsisy candidat favori amin'reto efatra amin'ny rahalahy eto tonga eto zarery ihany ny favori. Satria nahoana hitanareo araky ny lalàna misy lalàna anankiroa reto zavatra reto. Lalàna ny constitution zay iainantsika amin'izao fotoana izao sy ny charte de l'Union africaine. Reto zany ny tokony lalàna hajaina baiboly tokony hajaina raha manao politika sy mitantana ny firenena. Ozy izy hoe tsisy favori reto satria ao anatin'ity charte africaine ity ny article 25 dia milaza hoe ny mpanongam-panjakana tsy mahazo milatsaka. Kanefa amin'izao fotoana izao nampiarahana eto moa rahalahy ihany fa ty ny hevitra ny ampediana fa tsy ny olona. Amin'izao fotoana izao nampiarahanao amin'izareo eto zay tonga teo noho ny fanonganam-panjakana tsy dia mampaninona fa mahafaka miresaka fa normalement zany tsisy favori amin'izy. Tonga dia tonony aloha iza tamin'ireo le lazainao fa mpanongam-panjakana amin'izay izy afaka mamaly anao rehefa avy eo. Niaraka tao anatin'ny fanonganam-panjakana izy ireo tamin'ny volana mars 2009 ary mitondra an'le fanjakana nanongam-panjakana. Ka nareo koa niditra tao anatiny ny Ankolafy Ravalomanana zay manohana anao dia niditra tao anatin'le fanjakana lazainareo fa nanongam-panjakana. Alefantsika aloha ny adevitra avelantsika hiteniny mba mifanaja kelyntsika atao anatin'ny efitrano azafady afaka niteny daholo teo ny candidat dia aleo mba hiteny koa ny candidat Jean-Louis Robinson. Fa tsy reo le manohana zany fa tsy manolotra reo manohana dia ao anatin'ity hoe gouvernement firaisan-kinam-pirenena ity tsy reo milatsaka ho fidiana président de république fa docteur Jean-Louis Robinson. Ary misaotra amin'ny fanohanana satria izany fanohanana zany dia nafinaritra mihitsy ary natonga anay mbola favori ihany doublement favori zany zay
doublement favori zay am'ireo le olona pomba anay ireo sy le mpanoana anay am'izao fotoana zao dia ny mouvance Ravalomanana zany miaraka amin'ny filoha Ravalomanana sy madame Ralao Ravalomanana. Fanontaniana avy hatrany, inona ny fifanarahana na ny dila ny fanaovanao tamin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tamin'ny nanohanany ianao amin'izao firotsahanao fidiany zao? Rehefa faraparan'izany madame Oltinina vao tenenina satria tonga dia zany tena tonga dia tifirinao. Nametraka fanontaniana daholo teo. Nenao zao ato mbola vao 3 minitra, ny rehetrarehetra tonga 4 minitra, mbola manana 2 minitra ianao. Raha hitanareo za ny olona fahadimy nilatsaka nanao ny filatsahana tao amin'ny haute cour constitutionnelle tamin'izany mbola tsy nisy filatsahana ary nilatsahako dia satria tsy nahazo nilatsaka ny filoha Marika Ravalomanana. Raha nilatsaka ny filoha Marika Ravalomanana tsy nilatsaka tompoko. Taty Orina moa dia zay vao fantako madame Ralao Ravalomanana ataontsika hoe neny ny hoe tsy nahazo nilatsaka koa dia zay zany natonga an'ilay mouvance anohana isorako PDB izy ireo. Ny dila dia tsy misy fa ohatran'ny ireo reny teniko hoe manino moa rehefa avy eo satria eo amin'ilay lalàna mihitsy ohatran'ny tsisy manaraka mihitsy ilay lalàna eto amintsika ary le olona mitatana amin'izao fotoana izao olona tsy voafidy fa voatendry dia manao an'izay tiany atao dia tsy manara-dalàna dia mbola mitohy ihany tsy mpanarahan-dalàna hatramin'izao. Saotra tompoko. Ato amin'ny candidat Camille Vital no ametrahantsika ny fanontaniana sady efa afaka mamaly ianao raha te hamaly an'le lazaina eo nareo efatra ireo tsisy favori dia efa afaka mamaly ihany koa dia ny miverina ato amin'ny candidat Camille Vital hoe inona no eritreretinao fa atoanao ka mety ahafavorianao amin'izao fifidianana ho filoham-pirenena izao? Voalohany teny moa dia mialatsiny fa somary tsy salama kely fa nefa noho ny fanasana reraka fa io mandeha milamina mialatsiny amin'izay tsy fahasalamana zay. Manarak'izay miaraba antsika rehetra mpanaraka ny radio TV plus, miaraba antsika eto Antananarivo, mbola tsara antsika Diego, araba antsika jiaby any Majunga, any amin'ny tany Betsileo, manao kory aby nareo Tuliara. Zay no atao hoe hiaraksika satria balagasy ray tsika rehetra. Le hoe amaly an'le favori aloha dia lakotsiny manahirana le mitokantena, tsy mahazatra le mitokantena. Zay ilaza hoe favori sarotra amiko zany amin'ny fifidianana no hitantsika azy ka zay milaza azo favori aferany zany anazy zany fa io isy fifidianana isika amin'ny 15 ny volana oktobra dia ho hitantsika eo zany satria ny vahoaka no misafidy anao, tsy ianao ny safidy ny tenanao ka ilaza hoe zany favori. Mialatsiny za ngamba tsy tantarany momba fa ngamba fantatrareo nantsona tokoa ny tenako, fantatry ny olona rehetra zany tonga teto reny zava-nisy, za tsy tantarany zany. Betsaka ny olona nanantona nampirisika ilatsaka, nanosika ilatsaka dia tsy ny salasala ny laza hoe ny tokony lesoka zany tsy ahafahako milatsaka dia zao no nataoko hoe raha vonina nareo anohana hanampy ahy dia tsy maninona fa ilatsaka. Tamin'ny 20 avril nanapa-kevitra nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Betsaka moa ny zavatra mifamoafao, fantatrareo tsara fa hoe tany Genève ny nantsona fananany andraikitra ary tsara ho fantatritsika fa premier ministre mandritra ny roa taona. Betsaka ny zavatra hitako talohany na premier ministre tsisy toerana ny asako na dia miaramila raha ny tenako mandritra ny 7 taona tsisy asa fa teny tsy niresaka. Nisy olona nampirisika ilatsaka be ny tanàna ny Tuliara tamin'ny 2003 angamba fantatrareo zany nefa ny sakanana tsy mba henonareo niresaka tamin'ny radio na tamin'ny télévision na tamin'ny gazety satria tsy dia havanana amin'izany, tsy mba tiako reny resadresa be reny.
ny a tonga de vava ny tonga de asany a tamin'ny fotoana sarotra tokoa no nantsona ho premier ministre ary anisany reto candidat eto reto misy ministre niaraka amiko mahafantatra tsara amin'ny fotoana sarotra no na premier ministre tonga ny fotoana hoe no ny tombontsom-pirenena dia mikisaka ianao mon général tsy ny salasala tsy nametraka olana satria no ny tombontsom-pirenena dia nisitaka tonga mony taty afara lasa tany Genève voatendro ambassadeur any Genève tany indray nantsona tonga teto dia reny zavatra nisy tany an-dranomena reny angambatrona kinandro zay mihitsy misaotra anao kinandro fa tsy mampaninona sika iverina tany Genève fa noho ny fangatahany namana maro milatsah ianao mon général milatsah ianao mon général nilazaiko teo misy ny lesoko raha nanaiky moa zareo anampy dia nilatsaka tokoa zay angamba no azoko ono ny antoko TGV fantatritsika fa any filohan'ny tetezamita izy ny namorona azy raha miverina any amin'le resaka congrès matsy ianao io hoe natsona avy any a Genève ianao a dia eto ny candidat anankiray a ny faninana taminao tamin'izany a Hery Rajaonary Mampianina Camille Vital ary Edgar Razafindrava ny fanontaniako ianao aloha zao mamaly dia alefako any aminao fa metimety efa any amin'ny hafa ihany koa hoe nanateninareo a ho candidat satria tsy nirotsaka Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ohatrany hoe misavika ny zavatra tsy tokony ho anareo ve nareo satria samy tsisy teny amin'ny 13 mai nareo izay niandrandra ho tendreny ny antoko TGV io kanefa niny engany zao fitondrana tetezamita zao a dia ny tolona nataon'izy ireo teny amin'ny kanja ny 13 mai marina tokoa fa tsy teny amin'ny 13 mai zany tsy azoko lazaina fa teny aho fa zany tolona tato am-poko satria nanaraka ny raharam-pirenena io anie tsy hoe le miseho masoandro ny olona tena masany ny olona tena ny tolona tsy zay mihitsy zany tolona ary ny zavatra tsy ara-dalàna amiko dia tsy ara-dalàna zay ny tsara ho fantatry ny rehetra marina ny teninao fa za tsy TGV ary nylazaiko zay ngamba tadidinareo nareo mpanao gazety tamin'ny fotoanandrony hoe ianao ve dia za tsy na TGV tsisy antokony dirako na ray ara hatramina olona satria maramila mandritra ny enina amin'ny 3 taona ary araka nylazainao teo andian'ny fahafolo aho amin'ny académie militaire 10e promotion betsaka ny formation nataoko mandritra an'izay enina amin'ny 3 taona zay ary nankiniko an'ny firenena ny rehetra taty amiko satria ao aminay miaramila tsara ho fantatrareo fa ho an'ny tanindrazana ary naharitra saotra tompoko misy fanontaniana ty a mialohan'ny dirako amin'le votoatiny marina ny tenin'ny candidat Roland Ratsiraka hoe ny votoatin'ny fandaharana asa zay ho atolotrareo ny vahoaka no tena tiatsika hoentina amin'ity alina ity a satria nareo reto a mety zay angamba le ilazan'ny olona hoe favorive efa isan'le mpanao famorim-bahoaka nareo reo a dia hita hoe feno olona daholy dia isaky ny miainga ny vaovao rehetra dia feno olona tokoa ny fampelezan-kevitra amin'ny famorim-bahoaka nataon'ny candidat ianona sy anina tatsy a dia etontsika zany mba hitondra votoatin-kevitra ho an'ny mpifidy mba hahafantarany hoe inona fa misy an'ity fanontaniana ity tena angatahany mpanaraka ny fandaharana ary tsy maintsy apetrako dia atomboko eo aminao a satria mahatsiaro a nisy fotoana rehefa tsy lany tery an-dranomena ianao a tsy voafidy teny an-dranomena dia nanao a valandresaka ny antsom-panao gazety a teny amin'ny tranonao teny Ivandry narahako tsara zay tamin'ny télé ary nilaza ianao tamin'izany fotoana izany hoe miantso ianao a ny olona zay afaka manampy satria ny teny ianao tamin'izay efa hita soritra hoe te ho candidat ny fanontaniana dia zao satria ianao ny antso dia matoa ianao nyrotsaka ho fidiana tonga zany le olona nanampy dia ny fanontaniana eto hoe tsy le manampy ve no lasa mibaiko satria ny antso manampy zany manko tonga dia fantatritsika indrindraindrindra arabola ary nyresahanao tamin'izany fotoana zany ary faharoa aviay zany vola ampiasainy ny candidat Camille Vital ary ohatrinny ny teti-bolanareo amin'izao fifidianana zao tena tiany mpanaraka ny fandarana ho fantatry zay
samy manany volany zay dimy rahalato ngamba tsisy ny teny aminao avezany volany avy taizany nahitany an'io vola io tsy fantako raha hitotrika amin'ny candidat sasany zay niana ndraiky rambony tao amin'ny gouvernement satria premier ministre tamin'izay antanio taizany nahitany vola mifankafantatry nareo zany hoe taizany vola ianao ny nanontany azy dia za manontany anao antanio koa zareo raha avy eo anontany azy aka fa avy taizany vola efa nilaza taminareo teo a tsara ho fantatrareo fa za tsy nieritreritra hilatraka filoham-pirenena zany ary nilazaiko tany amin'ny voalohany hoe nantsona ny tenako tsara ny toerana ny Genève ary milamina nisy olona lasa any ary zao tsy fantako velao lasa any izy avelao izy andehany fa tany any nantsona za tsy teny aminareo ny circonstance nantsona fa miaramila ny tena rehefa ny lehibe miantso fa avieza ny vola dia ohatrinona ny vola raha azonao valiana vola avy amin'ny namana malala tanana nanampy ohatrinona ny vola ohatrinona ny teti-bola ampiasainareo le amin'ny ohatrinona aloha manahirana ny teny azy fa ho hitantsika hoe misaotra tompoko tonga dia mitodika ato amin'ny candidat Hery Rajaonary Mampiana satria anakianany candidat marobe anao zay resaka zay a ary voaviana nahita kabarina candidat hafa dia io resaka vola ampiasain'ny candidat Hery Rajaonary Mampiana io no resahan'ny olona dia misy miteny hoe tsy mahagaga fa izy ve moa ministra ny vola sy ny teti-bola dia ohatra ny afangaron'ny olona tonga dia mivantana koa ny fanontaniana avy aiza ny vola ohatrinona ny teti-bola ampiasainareo so ianao fa nyteny hoe ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izy mahay mitady vola izy ny dikan'izany zay no angako madama Ontina hoe zange ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola betsaka ny zavatra natao betsaka ny fifandraisana zay nananako na ny teto toerana indrindra ny tamin'ny tany velany manerana zao tontolo zao mihitsy a hatrany États-Unis Europe hatramin'ny Azia dia nanana ny olona fitokisana fa tsy afeniko zany ary ampanetretena no ilazako an'izany zavatra zany ka rehefa tonga zany ny fotoana tahaka izao zay nahitany reny namany reny fa hoe nilatsaka ho filoham-pirenena dia tonga ny tolo-tanana tena manerana zao tontolo zao mihitsy n'le tolo-tanana ary misy koa ny avy eto toerana izany tolo-tanana izany ka raha ilaza ianao hoe ohatrinona le vola mbola sarotra mandrefy azy amin'izao fotoana izao satria ny helikoptera azy koa tsy nandoavako vola zany fa nomena ny fiara zay ampiasaina dia misy malagasy tonga za manana fiara efatra ameko anao no ny fitiavako anao satria fantatro ianao fa manana foto-kevitra tahaka izao dia anampy aho manahirana ny olona mieritreritra ary fanontaniana alefa ny olona ty hoe ny bourse ampianatra tsy voaloha ny fitakiana rehetra volam-panjakana mihitsy zay ny tsara satria zay ny resahan'ny olona aloha mafisiko kely madama Ontina Réaly fa tao anatiny zay efa taona ny tantanako ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola zay raha nijery ianao nijery isika tsy nisy fanakianana mihitsy tao hoe nanodikodim-bola nanaka vola tamin'izao natao amin'ny trésor natany amin'ny banque centrale nanaketsy na eroa tsy nisy an'izany mihitsy eto Madagasikara nge eto Madagasikara lazaiko ianao fa raha misy zavatra kely miseho fotsiny efa voizin'ny olona voizin'ny gazety zany zavatra zany ka mbola sanko ny milaza fa tsisy volam-panjakana na kely azy mandeha ao amin'io fa avy amin'ny namana tolo-tanana matokony manao azany tsy manaiky tonga dia mivingivindony candidat Roland Ratsiraka anao avy hatrany ary aloha ny fitenenana saotra zaho rehetra reo moa efa avy ministra daholo nandritran'izay folo taona zay premier ministre namako ato monsieur Camille Vital zany hoe tompona andraikitra direct momba raha-pirenena betsaka ny zavatra mety holazainao monsieur Hery vaovao fa aminahy ianao tsy vaovao mihitsy fa somary tonta
satria maninona raha jerevanao a délestage rehetra manerana Madagasikara ianao ny tompon'andraikitra voalohany ary Andriamatoa filohan'ny tetezamita mampalahelo filohan'ny tetezamita satria eo koa moa le tsy anana tsy hoe tsy manana traikefa loatra satria io moa io raharaham-pirenena io a les candidats tonga tampo akarina kely micro an'ny candidat Roland Ratsiraka raha vonenay dia ataonao ambany fa ny sasany dia ataonao ambony atao trano le izy ny anna fa any publika mety tsara délestage a tsy afaka miteny ianao tsy tompon'andraikitra direct ianao ny tsy fahazahoan'ny mpiasa mpanjakana indrindrandrindra mpampianatra ny karamany a amin'ny ora tokony tongavany a ianao ihany tsy fahazahoany ankizy ny ataonareo ohatrany ondry alefa ny sinina dia tonga any dia lasa manao zavatra hafa satria tsy tonga ny vola aza alefa le ankizy tompoko efa tsisy ny vola alo mazava zako a tamza bentanana monsieur R Jonar Mampune R tonta azafady tamza bentanana zao zavatra nataoko a tamza bentanana nandefa mpianatra ny velany a bourse communale tsisy commune eto Madagasikara nandefa mpianatra ny velany zany anao zany kanjo tonga le fitondrana zay toananao monsieur Robinson dia katso ny tantara dia tsisy volana dia remblance fa zao kosa voatery za tamin'ny fotoanandrony ako a mbola tsy nanambady a dia mbola nisy vola kokoa dia voatery za no zany hoe mba tsy maintsy mitsinjo ny hoaviny ankizy kosa za dia alefa politika daholo fe ny fananana kely zay ananana voatery zako nandoa ny mpianatra tany ary navita DESS ny akamaroany voilà nareo maka andraikitra tsy tohizanareo ny andraikitra raisinareo fa ataotao fatany ary ho tsara ny tantara ianao fa tsy ary nikitika volam-panjakana misy dossier monsieur Era amiko avoaka sa tsy avoaka mamaly zao ary aloha zao aloha anasa aloha tsy ao anatina fotoanana tongavako eto tsy ampiseho dossier tompo klasy tompovavy Andriamatoa avoaka miezaka miezaka oka aloha tapahatsika aloha mifanady tsika mba hafahana maneho hevitra Andriamatoa Roland Ratsiraka efa nambaranao teo ny famalinao ny candidat R Jonar Mampianina te afantatra amin'izay ary zay satria ianao madio matoa manakina ny hafa avoay indray ary aviaizana ianao ny vola ary otrinina ny vola ampiasainao mazava be ny ako a efa voalaza tanatin'ny déclaration rehetra vola 2 milliards ny ampiasainay ary franc vola 2 milliards de francs ny ampiasainay anza nareo mampiasa 20 millions de dollars mitovy amin'ny Sarkozy tsy haiko avaiza fa nenay tsy otra nenay aviaiza ara ny vola aviaizany vola efa ela ny anasako nanao exportation nanao importation na participation amina société zay dia marina fa misy ampahan'olona koa manome fanampiana kely fa kely dia kely tsy mazaka betsaka fotoanany Andriamatoa Roland Ratsiraka rehefa aveo mbola afaka miverina ianao satria ianao isan'ny kianiny teo tonga tsika dia makany amin'ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson ndray dia makaty amin'ny candidat Hajo Andrianainarivelo mitovy ihany no mifanontaniana ohatrany lasa nitombo tampoka ny entimanany candidat Jean-Louis Robinson rehefa nitohanany ny ankolafy Ravalomanana avy ihany ve ny vola sa avy aiza dia ohatrinona ny ampiasainareo mazava ho azy zany dia hoe aiza ve zany vola ngamba tsy amin'izao fotoan'izao no ataon'izany satria mbola tonga ihany le vola voamoaly zao no nisy mpandrara teo amin'ny 7 tao namory olona tao amin'ny hôtel lehibe ray teto Antananarivo dia nanao levée de fonds zany reo dia nahitana vola zany hoe mbola mitoy ihany zany le fanampiana avy amin'ny namana sy tapaka fa zao ngamba ny tsara ho lazaina tamin'ny voalohany vao nanomboka dia nilazaina hoe
$500 000 no vola tokony anaovana campagne na ambassadeur anankiray nyteny ahako an'izany dia ozy aho hoe raha atao kajikajy atao no ivarotana trano anankiray satria ny tena nandova raha lazaiko aminareo za dia zanaka latokany raiko ary industriel le raiko dia efa nanana ny na izy azy zany dia nandova vitsivitsy ahako dia amin'izao fotoan'izao zany misy promesse de vente na nitady an'izay $500 000 zay fa mbola sy tonga tamin'izay le izy fa teo amin'ny $300 000 teo zany raha ohatra vadika amin'ny vola dollara noho nandeha le pré-campagne reny tena tsy ampy mahitsy le $300 000 tsy mandainga aminareo mihitsy azy zany fa zay tsy ampy zany le hoe mety tsy fantatro inona ny tenenan'le ambassadeur ako hoe $500 000 mbola sy tonga tamin'izany ohatra ny somary sahirakirany ihany kanjo tonga mifanampiana avy any amin'Andriamanitra nisy nanoana tapoka ny tena tsy azo afeniny zany fa avy any amin'ny flo Marc Ravalmanana zany tsy hoe vola no nomeny satria hoe mba anjaranao mitady manao levée de fonds any Madagasikara fa za dia hanampy aminao amin'izay zavatra mety ho vitako aty Afrika Atsimo zay zany ny fandehan'ny vola mipetraka ihany koa ny fanontaniana mikasika an'izay mantsy satria zay voavetivety teo aloha zao no voakitika fa nareo koa efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny 7 taona dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe le volana azo nandritra ny 7 taona zany hoentina manao fampelezan-kevitra amin'izao io ve sarotra be milaza an'izay fa raha nikotiana dia nikotiana volako tao amin'ny banky tamin'izaho tsy ministra tony na dia nisy angamba teo amin'ny 50 millions de FMG teo zay ny volako saotra indrindra tompo candidat Hajo Andrianainarivelo mipetraka ny fanontaniana dia mipetraka amin'ny candidat rehetrarehetra ohatrinona no vola ampiasainareo amin'izao fampelezan-kevitra sy fanomanana an'izao fifidianana izao satria raha ny fantatra isan'ny efa nanomana efa ela ianao raha mihoatra amin'reto candidat reto isan'ny teny efa ela angamba ny ianao sy Andriamatoa Roland Ratsiraka nefa fantapantatra hoe mety ho candidat ary ohatrinona ny aviaiza zay vola ampiasainareo zay ny tiako marihana voalohany aloha ngamba satria tsy dia misy miresaka le izy za nanao filazam-pananana tany amin'ny Bianco nandritra ny 7 taona ary alohan'ny losahana teo mila hitsiny tale général ny Bianco ny statistikany fa izaho rery any angamba ny nametraka an'izay fampilazam-pananana zay midika zany mangarahara zany ny fananako sy ny fananana mivady amin'io resaka io mikasika ny famatsinany vola somary ny resaka ny mpanao gazety hoe fanilazaiko indray mandeha io za tsy rery fa mananamana dia manana fianakaviana ihany koa miaraka manampy ao anatiny eo mety magaga ny olona zany satria mety tsy mahazatra amin'ny mpanao politika fa raha mandeha nareo any ambanivohitra any ataoko hoe fitopolo isanjato mibe ny tanàna satria tsara ny erahana dia miasa maimaimpona manao propagandy zay zany efa tompony ho azy ary reo misy olona avy any ambanivohitra ny taizasy ray tanàna amiko reo mivavolombelona fa mbola tsy nandray reo na ariary ary fa arearehany zany hoe ny zanany satria ny taiza le raha matoa anankiray io sy mpiray tanorazana aminy mifaninana ho filoham-pirenena zay zany aloha ny zavatra anankiray ngeza be ka ny fahavononana tsy voavidin'ny vola io ary rehefa nilatsaka matetika tamin'ny fifidianana ary tsy mifaninana tamin'ny 5:30 mifaninana tamin'ny herivelona dia nandresy ary vola zany ny saina tamin'izany mino fa tsy naresan'ny olona teo amin'ny fitondrana mihitsy fa tsy mitovy ny hoe commune rurale sy firenena ny resahana Madagasikara ray manontolo mitovy io madame Ontina mitovy mifandresen-dahatra ny olona satria ianao mora-potehana kokoa rehefa anatina commune rurale tamin'ny tonga ny fitondrana ny Arema mbola mifaninana tamin'ny Arema ihany koa tonga ny fitondrana Tim mbola mifaninana tamin'ny fitondrana Tim ihany koa mbola nandresy foana tany ary raha resa-bola zany raha resa-bola ny resahantsika amin'ny hoe resaka fifidianana
efa nisedrany zany efa niainany zany fa tsy de vola akory ny oentina andresen-dahatra fa na izany afaka omenao ihany ve hoe ohatrina ny satria fa nalazaiko tamin'ny gazety fa raha ny volanay mivady natokany anaovana fifidianana dia milliard ariary ary ahitsy koa ny DG-ny Samy Fine zay nanao déclaration teo eto amintsika mantsy amin'izao fotoana izao lasa izay voalazany fa tsisy manana compte bancaire nareo na tsy mampiasa vola avy any amin'ny banque daholo nareo rehetrarehetra fa tsy diso tanteraka izy tsy manao ny asany zany tsy manao ny asany io DG-ny Samy Fine io zany fa tononoko ny anakefatra tafiditra ao anatin'izay ny MTS tsy alao aloha ngamba avitaiko ny anahy tsy manao ny asany tsara zany ny DG-ny Samy Fine ary mahavariny zany satria zao mantsy izy zao voatrany somary metsiketsika daholo tsy fantatra inona ny antony fa fandoavana afaka manontany an'ireo olon'ireo ianareo fa za na ny roplanina hoentiko na ny gazety dia chèque personnel no andoavako azy ary soniaviko mahazaka manontany banque izy fa mahagaga zany filazana teo hoe tsy mampiasa compte bancaire mihitsy izy ary ny campagne dia misy cabinet manaraka ny financement ny campagne maro ny namana manampy araka ny voalaza teo ary namana manampy aka dia comptabiliseko mihitsy mba ho fantatry ny rehetrarehetra ny koa hoe zao ny totaliny amin'ny farany manahirana amin'le namana manampy inona ny tambiny tsisy raha amin'ny fiainana madame Montina raha ohatra misy tambiny daholo ny fitiavan'ny olona tsy tafavoaka etsika fa rehefa manampy ny olona manampy ampitiavana dia zay zany ary za tsy mba olona voavidy vola raha voavidy vola madame Montina efa ela ny candidat n'olo-kafa efa ela ny fanaraka tamin'ny olo-kafa iza ny nanolotra anao akoatra ny satria anao miteny hoe fa ela ianao ny candidat n'olo-kafa izavy nefa nieritreritra n'olotra anao be da be nieritreritra n'olotra ary be da be ny nandravoravo vola na izaho milatsaka zao ary efa be da be no miteny hoe sotomy ny candidature anao fomenao an'izao ianao zay raha resaka vola ny anaovako politika sy karakarana tanindrazana dia diso tanteraka le ny fijerinao anatin'izay tsy za manana an'izay fomba fijery zay fa fanontaniana entina ny eto amin'ity anytika ianao teo nanontany ny teny hoe asa maninona ny Samy Fine no mihetsiketsika dia hitodika any amin'ny candidat Camille Vital satria resa be amin'izao fotoana izao ny 354 ary isan'ny nampihetsika ny Samy Fine nareo mantsy rehefa resahana dia lazainareo fa fanomezana daholo dia eo no manahira-tsaina ny olona hoe misy mihoatra noho ny Andriamanitra ve zany ny afaka manome 354 zay ny valeur ny ranona voakan'ny Samy Fine teo dia eo amin'ny 7750 $ eo izy ny anankiray amin'ireo tomobile ireo raha nolazain'ny Samy Fine dia eo mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny marina mikasika azy io raha nambaran'ny Samy Fine teo dia tsy misy taratasy mihitsy mikasika an'ireo tomobile sy ny t-shirt koa moa zany nanaraka teny eny misaotra mino nareo tsy mino aferanareo zany fa za mazava ny foko fanomezany men'olona reo afaka manao enquête nareo ary fantatrareo ary efa nanao conférence de presse tamin'io na rapitso le faso ny enquête tsara fantatrareo fa nisy olona ne namporisika ilatsaka ary nilaza no anahy nefa ny alany tampoka raha fa aveo zavatra nisy zany zaho ndraiky tsy marary nify mirasaka amin'izany za tsy raha marary nify rehefa raha marina dia marina tady any kofokofoka tady namana nisy namana nanampy ary tsara ho fantatrareo eto ary tsara ho fantatry zay manaraka nyity fandarana ty raha fa napetrako ny programme anasako tamin'le olona tany ivelany izy ny proposé tamiko tompoko azafady hoe omeko an'izao ianao raha izay no ataonao satria ny zavatra nyteneniko tamin'izay dia hoe fandripahalemana lohalarana tsy misy ny fampanosoana azotsika atao raha tsy misy ny fambatana ninino mitarika atsika ho any amin'ny resaka programme zay fa fanontaniako farany aminao dia zao misy ny miresaka aleo aloha tonga dia mivantana ny teny satria zay raha teo ny andrasan'ny olona amin'izao fandaran'izao hoe efa namidinao sahady ny arenakibon'ny tanitsika sy ny bois de rose ho takalon'ireo zavatra ireo raha lany ianao aleo ianao mamaly azy ampabe maso androany
hatramina olombelo lahy mbola tsy namatso tanindrazana za mbola tsy nanao business tsy nanao fera oka ho fantatra anao zany mbola veriko ndray tsy tiako mamerimberina azy enina amin'ny telopolo taona ny tao miaramila antanio reo lehibeko reo ary nitazona commandement foana hatram'izay tsy nanana problème mihitsy amin'io resaka commandement io za tsy tena zavatra maro aminareo tsy fombako zany fa alefaso le enquête tompoko narapitso ary io resaka t-shirt io ne du jardin no intermédiaire anay amin'io e oka fantatrareo e sary amin'olona izy no nanafatra an'io e fa no ny hita teny ny sariko satria mitovy ny fournisseur anay rehetra reto any Chine fa raha fa nihita teo ny sariny Camille Vital dia tsy nampidirina ny t-shirt ny Camille Vital tsy nampidirina ny katikaty Camille Vital ary za tsy nariara ary tsisy fa ino moa zany nilazana azy hoe tsisy zany takalo amin'ireo tomobile reo fa resy lahatra ho le olona raha anao fandriampahalemana ianao omeko an'izao ary tsara ho fantatrareo fa nisy zavatra hafa ny ambonin'io e fa zany amaritra boîte de rose sy arena amin'ny tany zany zany tamin'iza premier ministre tadidiko tsara zay kalatsaka roplan nanakantiko mora ary fantatry ministre ny finance zany io izy io niaraka tany zay nisy sambo tratranao tany nisy koa ny boîte de rose tratra tany Maurice ary nindrena tamin'izay hoe aizany boîte de rose nalefako ny mpanao gazety tao maire toaza tao a Betongolo mbola tao le boîte de rose zany resaka malotoloto zany aloha ny tena réaly tsy havanana amiko zany za dia milaza aminareo mihinonareo tsy mihino aferanareo zany fandresen-dahatra za madio ny eritreritroko amin'izay fandresen-dahatra ny mpifidy moa ny atao eto ka efa tafiditra any amin'ny resaka bois de rose tsika io no isan'ny tena anakianana goavana indrindra ny fitondrana teteza mita ary raha teto amin'ity plateau ty Andriamatoa Monja Roindefy tamin'ny herinandro izay premier ministre teo alohanao tao anatin'ny teteza mita dia nilaza izy fa tamin'izy premier ministre ranonambarany tsy nisy mihitsy ny trafika ana bois de rose fa rehefa tonga ozy ny sasany tao ariana koa vao nisy zany hoe ianao io io moa tsisy olo azonao sakana hiteny zay tianao teneny fa zaho tompotompony za ty raha misy zavatra ataoko za ndray tsy miambamba milaza ary za hatramina olona na kely aho raha misy adisoa tsy mety soa za mifony amin'le olona hoe diso azafady fa za nilaingalainga zany tsy havanana amiko zany ka avelao hiteny zay teny misy teny-bazaha manao hoe le chien boit la caravane passe tabatabana reo mandeha avao zay gna misaotra tompo mitodika ato amin'ny candidat Jean-Louis Robinson satria isan'ny anakiananareo ny tena mpanohitra moa zany tamin'ity fitondrana teteza mity ity dia ny Ankolafy Ravalomanana sy ianareo niara-dia tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fanontaniana avy hatrany hoe raha nareo ny tonga eo amin'ny fitondrana inona ny fanapahan-kevitra voalohany raisinareo mahakasika amin'ny bois de rose satria manahirana ny vahoaka malagasy io na tsy fantany ary hoe inona ny tena tao ambadika izy io lalàna ihany ny anaovana azy le izy ngeny tena izy dia hoe ny bois de rose tsy azo tapahana kanefa nisy cyclone dia nisy bois de rose zany tapaky ny cyclone dia rehefa avy eo le bois de rose tapaky ny cyclone iny nararotany satrany anapahana koa dia hoe mbola cyclone ihany kanefa nefa cyclone famaky le izy ary cyclone nataon'olombelona ihany zay mety mahita lalam-barotra amindianana le bois de rose dia any Chine ny tena ohatrany hoe tena tia azy ny fandriana bois de rose anankiray ono fa tsy fantatra hoe misy $1 million dia anapaka fotsiny zany ka tsara tenenina ihany koa zany ny fanjakana zay mandray an'le bois de rose tsy andray an'le bois de rose satria ohatrany animba n'le tontolo iainana sy le niala eto Madagasikara zany ono afaka metraka andray fanapahan-kevitra ve anao mahakasika an'io resaka bois de rose io ny antony dia zao raha niala teto Madagasikara nanao sesitany tena ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 2022 isan'ny nahitana bois de rose koa teny amin'ny lapam-panjakany avoloha fanontaniana mipetraka zany eto hoe enao ve
mety afehan'izay resaka izay ary miditra amin'ny tonga dia fanontaniana hoe ianao ve no tompony fanapahan-kevitra rahalany eo sa Andriamatoa Marika Ravalomanana. mazava ho azy a fa tsy maintsy ajanona aingana dia aingana io fanapahana bois de rose io satria animba zavatra be dia be io sy ny tontolo iainana. Ny fanapahan-kevitra angamba président de république zany ve dia olona hafa ny anapa-kevitra ao mitoerany ohatrany somary sarotra zany a fa le tianao fantatra hoe inona ny dilinareo sy Marika Ravalomanana ny dilinay sy Marika Ravalomanana ary zay ny ekeko dia ny famerenana hodiny eto atoerana eto Madagasikara. Izay a no dilina no nataonay a sy ny filoha Marika Ravalomanana. Raha mahita dilina hafa moa nareo ngamba dia azo lazaina eto hoe tsisy olana zany zavatra zany. Zay misaotra tompoko Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina. Ohatrany nareo rehetrarehetra tsy ianao rery a tsy Prime Ministre Kami Vital irery fa mbola hitodika ato amin'ny Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo a nareo rehetrarehetra tao anatin'ny fitondrana indrindra ny tao anatin'ny exécutif dia isan'ny voatondro molotra daholo tamin'izay resaka bois de rose zay ka raha antany eto sady sadaikatra ihany raha hiteny hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao anana fanapahan-kevitra noho ny ianao tamin'ny ministre ny finance ve ianao raha filohan'ny repoblika mahakasika ny resaka bois de rose. Ny tiako marina aloha dia mahakasika an'ilay hoe bois de rose zay fa marina ny lazain'ny namako Robinson teo dia anazy zay fa dia tamin'ny 24 ange no efa nisy fanapahan-kevitra zay ivarotana io bois de rose io exportena ny bois de rose io ary milaza aminareo fa manjatonjato ny conteneur zay efa nalefa tamin'izany fotoana zany ary efa nisy fanakanana teo amin'ny vondrona iraisam-pirenena mahakasika an'izany zavatra zany. Zaho tao anatin'ny tetezamita dia tena tsoroka fa manana andraikitra ny fitondram-panjakana eo anoloany zany zavatra zay fa zany efa tsy te hamaly anao fotsiny hoe resaka bois de rose madame Ontina fa hoy aho hoe ny bois de rose zany arem-pirenena rehefa tena mety ho arem-pirenena mihitsy ny tokony ho resahana fa tsy ny bois de rose rery ary eo ny fahitako azy dia zao ary miverina amin'ilay foto-kevitra voiziko foana hoe mila fitondram-panjakana zay matanjaka tandalana isika ary zay no amerina ny tena fampiarana ny tena lalàna eto Madagasikara noho ny fahagoragorany zavatra rehetra nge zay fanarotana maro samihafa no nahatonga ny zavatra rehetrarehetra io fa rehefa miverina ny fitondram-panjakana avy amin'ny fifidianana avy amin'ny vahoaka dia mino ry za aloha dia zay no ataoko ny famerenana mihitsy zany fitondrana tandalana izany ary amin'ny arena rehetra eto Madagasikara fa tsy hoe amin'ny bois de rose fotsiny zay ny fijeriko hoe zay ny tena fototra tokony hapetraka mihitsy aloha amin'ny zavatra rehetra. Candidat Hajo Andrianainarivelo araka ny teneniko teo hoe rehefa tao anatin'io fitondrana io dia ny olona vao mijery hoe fitondra tao amin'ny tetezamita nanao trafikana bois de rose zay amin'ny ankapobeny ataon'ny olona banky tokana mifanontaniana petraka aminao ary raha ianao ny filoham-pirenena inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao ary mifanontaniana faharoa mifandraika amin'izay ihany hoe tao anatin'ny fitondrana ianao prime ministre lefitra tsy afaka nandray fanapahan-kevitra mihitsy ve nareo mahakasika an'io resaka bois de rose io ka hoe mety hoe rehefa filoha vao afaka andray décision. Ny tsara marina aloha dia ny fanapahan-kevitra dia irahana ao anatin'izany filan-kevitra ministra zany fa tsy hoe zao ny hevitrao dia ny anao ihany no arahana akoriny rehefa avy eo na hoe na tsy manaiky ary ianao dia ny hoe hiala zany fa tsy nakena ny fanapahan-kevitra tao anatin'izy io fa tia mba misy ho averiko matetika ary mba tiako mba ndray androany mba raisinareo mpanao gazety malagasy sy ny mpiray tandrazana rehetrarehetra io filan-kevitra ministre io filan-kevitra ny gouvernement io dia misy enregistrement zany hoe voatanao daholo ny teny nataon'ny olona tsirairay avy sy mifetsiky ny olona tsirairay avy fihetsika angamba mety hita tsisy caméra ao fa ny teny nataon'ny tsirairay avy mandritra ny filan-kevitra ny gouvernement sy ministre tokony hijanona ho tantara amin'ny Madagasikara reny ary tokony ho hajaina satria eo no ahafantarana marina hoe iza ny nanapa-kevitra iza ny tena mpampirisika
ary mety ahita zavatra mahafinaritra tsika vaoaka malagasy fa nisy nampirisika mihitsy zany le hoe ndao atao le trafika na bois de rose ve sanatria tsy hanonona olona fa zay ny lazaiko hoe ho hitao na amin'ny lafiny bois de rose io na re-pirenena na fitantanam-pirenena amin'ny ankapobeny fa magaga moa tsisy mampiasa izy io na tsisy mijery fa tokony isy lalàna ary za dia isany aloha voalohany indrindra raha lany filoham-pirenena dia isany mangataka mihitsy ary tady manam-pahaizana ny ampiasa sy eno ary amoaka ho tantaran'ity firenena ity ny zavatra voalaza rehetrarehetra eo satria amin'ny filan-kevitry ny ministra io ho avoakanao zany raha ianao ny filoha ny enregistrement rehetra amin'ny filan-kevitry ny ministra raha misy vonina ampiasan'izany manam-pahaizana dia za vonina ny amoaka azy ny antony mantsy dia zao sika tsika voaka malagasy dia voafitaka foana ary zay ny isan'ny nijoroanay ny latsahana filoham-pirenena satria samihafa ny resaka ao anatin'io trano dia samihafa ny resaka ty ivelany rehefa avy eo ary zay no mampotika n'ity firenena ity satria zavatra hafa ny resahana zavatra hafa ny tanterahana tsy amin'ny are-pirenena ihany fa amin'ny hoavin'ny firenena mihitsy no voakasika izany ary ilaina no mba fantatry ny vahoaka amin'izay ary zay ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena mba isy amin'izay ihany tena mangarahara marina amin'ny fomba fihetsika sy ny fomba fiteny ny mpanao politika rehetrarehetra kasika an'io bois de rose io dia ho fantatritsika eo dia ho hitantsika eo hoe izany ny ady mafia no hoe andao alefa satria efa nitapahany fanjakana teo aloha fa misy 50 conteneur tokony ho alefa dia hoe andao alefa sy ny hoe izany tsy nanaiky hoe alao hijanona satria so dia manimba firenena zany dia ho hitantsika eo amin'izay satria izao moa izy mbola anatin'ny secret d'état nga ozy izy mifilazany zany fa tokony ho leveny io ary za vonina ny leveany zany mihitsy mba ho fantatra mazava tsara mba ho fantatra ny taranaka faramandimby amin'izay manomboko zao ary zay ilay ataoko hoe fanovana tanteraka tantara vaovao Madagasikara ho soratana amin'ny hoavin'ity firenena ity ka zay ilaina zay ilaina mihitsy satria manjary mifamitaka ary mamitaka vahoakantsika rehetra eo indrindra ianao miresaka an'izay zavatra zay amin'ny fampelezan-kevitra ao zay raha teo koa nisan'ny noentinao resaka hoe fanovana marina ny mampisalasala ny olona dia hoe raha ohatra raha ka tsy nahafapo-anao ny tao anatin'io fitondrana io nijanona tonga ianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay no mahatonga ny olona hoe fanovana inona ny eritreretin'ny candidat Hajo Andrianainarivelo fa matoa ianao ny ara-niosina tao dia tompona andraikitra manontolo fa tsy hoe androany ianao hiteny fa tsy tompona andraikitra satria nisy tompona fanapahan-kevitra tao mialatsiny aminao madame Ontina Réaly fa za tompona andraikitra amin'ny asa nataoko ary io gouvernement iombonana dia samy tompona andraikitra amin'ny zavatra nataony za dia vonina mijoro amin'ny asa nataoko amin'ny maministra sy prime ministre lefitra ary zay no namoahako boky hoe 7 andro any natao ministra dia tia ny zavatra nataoko tao tia ny tanterahako io ny tanterahako teto amin'ny firenena fa tsy zavatra nafeniko reo ny volana mena zao no nampiasako azy dia azo nrehetrarehetra arahana satria zay ny fanovana tiako ny hoentina teto amin'ny firenena zay ny joroko teto zay fanovana zay ary zako dia vonina ny aro zay fanovana netiko teo amin'ny fitantanako fa tsy afaka kosa iaro ny fitantanana ministra hafa satria tsy hevitra iombonana tsy hevitra iray no nitondranay rehetrarehetra tao anatin'ny gouvernement io misaotra tompoko candidat Roland Ratsiraka raha manakambary ianao mikasika an'izay resaka bois de rose zay satria tadidiko tsara nisy mpiara-miasa akaiky aminao zay fantatro isan'ny voaroroy tamin'io resaka bois de rose io ary niditra amponja misy azonao ambara ave mikasika hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao raha ianao ny lany filoham-pirenena mahakasika amin'ny bois de rose sady miditra any amin'ny programme tsika amin'izay tsotra be tompoko anatin'ny 12 soatoavan'ny malagasy tonga saina zay boky efa nisy depuis 23 nandeha tatia dia voafaritra ao daholo momba ny zavatra be dia be zay tokony ajaina eto amin'ny tany sy ny firenena anatin'izany ihany koa ny resaka zavaboary tsika rehetra samy mahafantatra fa Madagasikara dia
ny angaran'Andriamanitra manana zavaboary tsy misy manerana izao tontolo izao raha tsy eto amintsika ary zay zavatra zay kanefa tsy ataontsika misongadina amin'ny lafiny ohatra hoe mba ataontsika zay anamafisana azy mba ampahafantarana ny olona anazy amin'izay mba tonga ny mpizahatany mandeha aty satria raha vao mpizahatany mandeha aty dia mazava be fa hiditra ny devise dia metsara ny vola malagasy anade kely ary ny karama vahoaka kanefa miditra be dia be ny vola dia miatsara ny farimpiaina ny vahoaka malagasy amiko resaka io dia manakena an'io ako na resaka fikasiana an'io sy ny fanapahana an'io anizan'izy na olona fantatro na tsy fantatro zay mikasika an'io dia tsy miasa aloha amin'izany mihitsy ako fa dia manakena tanteraka tsara fantatsika tehirizitsika eo koa ve moa izy io zao zany ny eritreritro satria tsy maintsy nieritreritra ihany momba an'izy io lefa tapaka ohatra ny lazainy monsieur docteur Jean-Louis Robinson teo moa hoe ampiarana ny lalàna nefa ny zavatra tsy adinony izy moa tsy haiko na hoe izy marina ny teo flo eo na hoe tsy haiko hoe saribakolo na tsy fantatro azafady fa rehefa hoe manana azo damosina ianao milasa kofidiana dia tokony mba hainao zany fa tsy hoe ny sarin'olo kafa ny alefa isan'andro ohatrany tsy dia mety loatra reny fa io moa samy manao zay ataony za efa imbetsaka latsa kofidiana tsy sarin'olo kafa mihitsy nalefako eo fa dia hoe nenahy ihany satria za le filoham-pirenena fa tsy olo kafa fampiasany loko menamena ny arema ihany ianao dideratsiraka ka manerana hatramin'izay tompoko dia nampiasaiko io ary zany contre ny arema secrétaire national ny arema zao antanio izy zao no candidat hatramin'izay dia ny contre nazy foana dia naresy dia miverina ny bois de rose dia ka amiko zavatra tena tsara indrindra dia atao appel d'offre international le izy ary iarahana amina organisme international zay katoaviny ataontsika zao appel d'offre international ho an'ireo raha ohatra ka appel d'offre international dia ato ihany mandrindra anazy tsy atokisako eo manko bon tsika eto moa tsika am'teny zao moa tanakavanany filohan'ny tetezami tato tanakavanany koa aloha tato fa ohatra ny vazamody miadina indray fa tsy haintsony izy tia enao koa tanakavanany filoha taloha dia enao koa tanakavanany filoha taloha zay le izy aloha fa io moa tsara ihany fantatra vahoaka malagasy zany satria ohatrany hoe voafin'ny enao koa aloha azadify enao koa CST fa aza miala amin'izao ary niaraka tamin'ny teny niaraka tamin'ny teny amin'ny 13 mai koa ianao dia aza miala tsisy olona miala an'izany mihitsy ary za miteny aminao fa za dia anisan'olona ny teny hoe tsy maintsy siniavina io feuille de route io za dia nosananakianina zay fomba fitantanana hitako tsy mety teo amin'ny tetezamita ianao ve fa nahitanako na namonjy inauguration nandritra ny tetezamita mba fahitanao ve zany misy sariko ve akoatran'ny Mérine Thomasina misy sariko ve namonjy inauguration satria maninona satria mafonja loatra le zavatra tsy voahaja dia tsy afaka mandeha satria tsy tay ho tsarain'ny tantara io ne rehefa manao politika io raha tianao ianao manao politika mandritra ny roa taona na telo taona dia zay ny tianao dia ohatra malaza be anao dia avy eo anao tsy malaza ntsony dia tsy fantatr'olona ntsony ary tsy tian'olona ntsony fa raha tianao kosa hoe maharitra dia misy zavatra maro tsy maintsy hajaina dia zavatra maro tsy maintsy hajaina zay tsy mahafinaritra fa manahirana indraindray ary mampigadra hiditra amin'ny programmetsika tapitra efa mihoatra ny fotoana hitodika ato amin'ny docteur Jean-Louis Robinson nomboako azy ny amin'ny inona ny votoatin'ny fandarana sa hoentinao raha lany filoham-pirenena ianao satria marina tokoa io resaka io ny propagandanao zao misy sarin'ny filoha teo aloha sy ramatoavadiny programan'iza no ampiarina ny mapy teo aloha ve no tohizana sa manana ny anao manokana ve ianao inona no fipetrany misaotra amin'le fanontaniana ramatoa ny tiana rialy tsotrany ary mora vakina izy io tsy hoe mapy na azo alaina ihany ny mapy anampiana azy rehefa avy eo fa efa mavita no ataonay hoe plan de stabilisation tsy maintsy stabilisena aloha le zavatra amin'izao fotoana zao zay tena mikorosa dia mikorosa ary na hiala avy na havana an'ireo efatra amin'ny rahalahy reo tompona ndraikitra ireo amin'ny fahitin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao miala tsiny avo ry zalahy fa tompona ndraikitra nareo amin'ny fahitin'ny Madagasikara ny teny ministra Rajonary Mampianina teo hoe tamin'ny 2008 tia valeur tany amin'ny banque mondiale ty momba amin'ny bois de rose ny tena vola indrindra sa ny cyclone be tao ny bois de rose tamin'ny 2008 latsaky ny 5 000
dollara ny vola lany teo io ny chiffre nefa tamin'ny 2010 niakatra any raha tonga nareo nitatana ny bois de rose 2010 le izy a tonga 50 millions de dollars ny ray ny rapport ny banque mondiale naka izy io vola io aloha dia zay aloha dia ngamba tsy maintsy jerena any amin'ny budget dia somary nidina izy tamin'ny 2011 a 2011 izy zany zao eo amin'ny 10 millions de dollars 2012 mbola misy 10 millions de dollars chiffre ny banque mondiale dia azo aseho anareo ka iverina amin'le programme tia le programme jerenareo tsara ary mora vakina le programme ny anay moa ny vahoaka aloha ny vahoaka no tsy maintsy andrianina zay ny mahatonga an'le hoe avana ka ny voalohany a dia nataonay tsinjara telo zany le izy hoe maika indrindra zany hoe mandritra ny telo volana tsy maintsy vitanay a ny tena maika ary ny vahintondra raha mandritra ny raika hatramin'ny 10 taona le hoe tena maika zany a enim-bolana ka hatramin'ny ray herintaona dia manomboka amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana tsotra kely ho amantsy anareo a tsy mila zavatra ngeza be dia manarakaraka fanjakana tsara tatana manaraka fitsarana sy ny zon'ny vahoaka zany eo amin'le fanjakana tsara tatany ihany zany satria zao koa nge le olona inona moa no raharahany amin'izay vahoaka kanga izy voafidym-bahoaka fa tsy voatendry dia zay izy no mahatonga azy manao dia raha aveo fambolena sy ny fiompiana kely ihany hoa zany a zany hoe ny maika indrindra tena maika ny vahintondra raha amin'ity nengianitsika anaovana mandritra ny 5 taona ny fanavotana ny Madagasikara stabilisena aloha Madagasikara dia rehefa aveo a hitatsika indray ny 5 taona manaraka ono sady mametraka fanontaniana hoe ianao miresaka hoe stabiliser ny Madagasikara efa nambaranao teo hoe ny fampodina ny filoha teo aloha no fifanarahana nataonao taminy rehefa tafaverina eo ve raha ianao ny lany filoham-pirenena ka tafaverina eo Andriamatoa Marc Ravalomanana isy stabilité ve eto amin'le tiako ambara eo hoe tsy isy ianao ve niantoka fa tsy hanao valifaty izy raha tonga eo angamba satria eo amin'io valifaty io foana no mahatonga atsika tsy misy stabilité mihitsy dia zao koa zany nolazaiko aminao akoatrany hoe ampandrosoana an'le Madagasikara hidiran'ny investisseur ny tena tetikady voalohany a dia ny firaisankina pirenena tena izy firaisankina pirenena tena izy a ohatra ny safosafo daholo le olona rehetrarehetra ka io zavatra io a eo amin'ny fitsarana zany tsy maintsy jerena sy ny zon'ny vahoaka amin'ny tena maika indrindra telo volana dia tsy maintsy tanterahana tanteraka ny amin'izy ity ireo gadra politika sy ireo mbola voany sestany a dia rahana miaraka eo izy ty nge ezaka lavitra ezaka izy ty eto moa zany mifanandrana satria hoe zay no izy hoe samy ilatsaka firoam-pirenena na sasany ary tsy mahazo tokony tsy azo ilatsaka tsy dia maninona loatra zay fa andaotsika hiaraka anarina nyty Madagasikara ity zay tsy mety arenina zay zany ny anay a zay a dia lazaiko aminareo fa pour la réconciliation nationale la vraie réconciliation nationale raha tsy zany tsika dia efa navaka eto foana dia misy iorakoraka ny sasany eo a dia misy anenjika ny sasany eo a tena tsy hany mihitsy raha iza efa nandray lesona zany nareo satria nresahana ihany koa zay tao arinany 2012 fa tsy nitanterahana nisy fotoana rehefa natao mihitsy zay kabary zay tany Diego tadidiko hoe anao amin'nisy ity anao ohatr'izay tamin'ny 2012 tsy nisy le izy a eo foana manko ny mampanany olona aminao docteur Jean-Louis Robinson dia zao fantatry ny olona tsara ny toetra ny filoha teo aloha olona manana ataontsika hoe fort caractère be izy a ianao ve avita ijoro io anatrehany ampijoro ny foto-kevitra zay ho apetraka ao mazava loatra ny tare ratsy ngeny tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ovaina ka nolazaiko amin'izay zavatra zay a efa mieritreritra daholo amin'izao fotoan'izao amin'ity firaisankina pirenena tena izy ity matahotra nareo hoe ry docteur Jean-Louis to lasa ohatrany hoe sary-bakolo ny Ravalomanana sarotsarotra ihany manao sary-bakolo olona 90 kilo a miala tsiny a fa hanoro hevitra izy a mba manana ny traikefany ihany izy eo a hanoro hevitra izy a fa
andao le retsy havana tena fihavanana tena izy saotra tompoko candidat Camille Vital efa resahanao matetika io resaka hoe fandriam-pahalemana ary nambaranao fa noho izay mihitsy ara nahatonga ny tolo-tanana avy amin'ny namana nanampy anao amin'izao firotsahanao hofidiany zao a ohatra ny eritreritra ihany hoe ianao ange teo lehiben'ny gouvernement tamihitsy nandritra ny roa taona raha ny ohatra ny teo alohany nahatongavanao teo a neny totongana ny tsy fandriam-pahalemana inona ndray amin'ity ndray mitoraka ity ny mety miracle hoentinao mihoatra ny efa nataonao teo aloha ka hanana ny vahoaka fitokisana hoe raha ianao tokoa ny ao a dia andry fa izay ny tany ya voalohany aloha misaotra ny docteur Robinson efa tonga any amin'ny hafatra zany hiaraka isika zay ny teny soroko anao zay monsieur le candidat hiaraka isika marina fa tsy maintsy hiaraka isika misy hoe firaisan-kina-pirenena marina tokoa fa lesoka lehibe zay amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tenenao teo mikasika ny fandriam-pahalemana ay vetivety aloha e ianao tsy inona miteny hoe hiaraka isika firaisan-kina-pirenena ianao nge ka nampigadra olona be dia be fony ianao prime ministre ka zay manao dalàna tsy maintsy gadrana izay ny lalàna angambo tsy tany-dalàna i Madagasikara ka zay teanao zay teonao taony zany dia ataony mialatsiny kosa raha izay no ataontsika ny firenena tsy azo atao kilalao ary fandikan-dalàna zany ny fanehoan-kevitra nataon'ny olona ka natonga azy lasa tany amponja fantako aloha fa tsy ampy niatrika an'iny itsika moa le olona reo fa nanao zavatra ara-dalàna ka nygadrako foana mba manontany anao a tsy nisy ve niaky nataony fa za zany tsy tiako bika alako tare le olona dia tonga dia nisamboko dia nampigadrako mialatsiny kosa raha atao ohatran'izao firenena aloha tsy mandeha ary zay mahatonga hoe ny tiady droit tsy maintsy averina eto amin'ny tany sy ny firenena zay ny zavatra voalohany za tsy teny zavatra maro raha nytenenao hoe programme anasa izay dimy rahalahy reto ane samy manana programme anasana idole ary mitovy na nanoratra boky ary docteur Robertson tovy ny anatin'iny any ny anatin'ny eritreritrinay reto oka ho fantatranareo azotsika vakina igny ary fakafakana fa mitovy fa tsisy nanatanteraka nareo satria olona efa samy mitondra daholo tsy zay tsy nisy nanatanteraka tsara ho fantatrao fa tetezamita ny nahateo anay tsy fantako nafantatrareo ny dikan'izany tetezamita zany teteza hiampitana hiampitatsika zao ny 4e république fa mandaray le tetezamita zay teo fa za roa taonany teo anontany io zay nipetraka ela teo fa za roa taona fotsiny nangatana ikisaka tsy niambaamba tsy nisalasala ny apitsoniny a dia nanao passation tamin'ny premier ministre Omer Belgique tsy misy tsy mahalala an'izay ary tsy nitakosokola tsy nanao déclaration na tamin'ny gazety dia idiratsika le programme anasa teny taminao hoe mifandriam-pahalemana tsara fantatsika eto nefa za lazainao fa tamin'iza teo totongany any fandriam-pahalemana azoko lavina zany fa tsy marina angamba remenabila tsy nisy tamin'iza teo ary misy ministre ko miatsika eto tamin'iza premier ministre antanio matetika miteny amin'ireo hoe problemtsika anie dia varina eto andreny vohitra foana tsy mandeha any ambany vohitra tsy hitan'ireo problème any ambany vohitra dikan'izay zany milaza le olona mpanao ratsy le dahalo satria any aminay any itsimo anie ny tena betsaka an'io tsara ho fantatritsika zany za milaza aminareo fa nisy opération natao tany Amboasary Sud amintsika miteny zao tsisy tsony le opération inona ny vaovao inontsika hatramin'izao inona mba milazana reo nisy faty olona tarie nisy an'izao tarie satria naninona lany potentiel ny hélicoptère nanao mission tany tsy manambola ny fanjakana dia tsy amboarina ny hélicoptère dia sahirana ny vahoaka any ambany vohitra tsara ho fantatrareo fa noho ny tsy fisian'ny fanjakana mijeriny any ambany vohitra ny mahatonga ny remenabila ny songadiny satria tanàna tsisy fanjakana ozy izy tika
zay tiantsika atao dia atao. Za tany Genève milaza aminareo fa fakahita tamin'ny au commissaire de droit de l'homme mikasika an'izay problème-ny resaka menabila zay. Ka niany indray fa manome signal monko ianao teo fa hoe lava satria za milaza aminao fa tsisy fampandrosoana, tsisy fivoarana azotsika atao raha tsisy ny fandriam-pahalemana. Raha manao référence an'izao zavatra iaignatsika amin'izao fotoana zao eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany, hitanareo fa reny zavatra niseho tany anosy be reny mba hitanareo fa mety dikan'izay misy fitsaram-bahoaka. Inona ny dikan'izay? Tsisy ny fandriam-pahalemana, tsisy fatokisan'ny vahoaka ho any olona mpikarakara mpitondra fanjakana. 3 taona anie tsika nitondra fahaleovan-tena, nahazo fahaleovan-tena, samby nanao programme anasana. Iza ny nahatanteraka ny programme anasana? Nisy ny olona petraka teo amin'ny fitondrana mandritra ny 20 taona mahery, sasany 7 taona mahery. Iza ny nahatanteraka n'ireo programme nareo mba milazay ianao? Za tsy nanao hoe tsy tanteraka fa tsy tanteraka 100%. Raha nahavita 5%, 10% dia maro. Miverina any aminao tsika rehefa avy eo fa hitodika ato amin'ny candidat Hery Rajaonarimampianina tsika mikasika an'izay programme anasy zay inona ny lahara-pahamehanareo raha lany filoham-pirenena ny candidat Hery Rajaonarimampianina. Misaotra anao amin'ilay fanontaniana. Ny amony efa visiko foana dia ny hoe misy crise ara-politika teto Madagasikara ary miverimberina zany crise ara-politika zany zay miteraka crise maro samihafa eo amin'ny lafiny sosialy, eo amin'ny lafiny ara-ekonomika. Zay mahatonga mametraka foana fa alohan'ny jerena hoe fampandrosoana amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona tsy maintsy averina mihitsy aloha izay fifampitokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra azy zay. Zay zany tena fototra voalohany. Finona nahatonga an'ilay fifampitokisana very ary ahoana ny amerenanao an'izay fifampitokisana zay? Very le fampitokisana satria misy programme zay aroso nefa hafa ny tanterahana. Ka za dia milaza mihitsy fa ny programme sy ny olona dia mifamatotra. Ary zay noviziko foana, zay mahatonga tonga misoany eman'olona hoe za le olona natanteraka an'le programme ary zao le programme zay tiako tanterahana. Ka zay zany aloha tsy maintsy apetraka zay fifampitokisan'izay zay ny fototra ametrahana fitondram-panjakana tandalana ka amerina ilay hoe fandriam-pahalemana. Za dia manaiky fa ny fandriam-pahalemana no anisany zay tsy maintsy masona sy matimatesana satria ninninona hevitra tianao ampandrosoana raha tsy mipetraka zay. Fa ny fomba natanterahana azy koa mety ho samihafa. Fandriam-pahalemana zany eo ihany koa ny fitsarana zay atoko hoe tokony nisy fitsarana tsy mitanila, eo ny ady amin'ny kolikoly zay tsy maintsy apetraka, reo amiko ny fototra zay tsy maintsy atao avy eo avy miresaka ny hoe inona ny ara-sosialy, inona ny ara-ekonomika. Misy ady lehibe zay efa mipetraka amin'izao fotoan'izao. Ny ady ataontsika akoatran'le ady ara-politika lazaiko teo dia izao ady ekonomika ingeno ataontsika amin'izao fotoan'izao hoe ady amin'ny fahantrana ingeny ataontsika fa tsy hanao resa be fotsiny. Ka zao miverina firesahako matetika eto amin'ny fandarana l'invité du Zoma ty zavatra ty ministre ny vola sy ny teti-bola ianao nandritra ny 4 taona sy tapany raha ny tarehimarika navoaka ny PNUD tamin'ny 2012 amby 2000 tamin'izay fotoan'izay dia hoe tamin'ny taona 8 sy 2000 tsika teo amin'ny 720 isanjato ny tahany fahantrana ny olona miaina ambanin'ny $2 isanandro teto Madagasikara. Niakatra 770 isanjato zany tamin'ny farany taona 10 amby 2000 ary nivoaka ny tarehimarika tamin'ny 2010 amby 2000. Ianao eo milaza hoe mandeha manao propagande, ianao miteny za le olona anatanteraka an'izay programme zay. Ekena fa tsy nanana programme nareo niakatra teo satria teny an-dalambe no naka fitondrana, tsy nisy projet de société, tsy nisy programme ninninna. Kanefa kosa misy zavatra ngezabe dia hoe nenahantra ny vahoaka tao anatin'izay ary ny olona rehefa mijery hoe ianao ministra ny vola sy ny teti-bola dia zany hoe tenao aminao mihitsy ny ain'le zavatra ary tompona ndraikitra ianao tamin'izay fitotonga ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy zay. Dia eo miverina foana amin'ny fanontaniana hoe raha rehefa olona teo amin'ny fitondrana, zay nareo rehetrarehetra reo efa teo amin'ny fitondrana, ahoana no ilazanareo hanomezanareo antoka androany amin'ny vahoaka malagasy hoe za le izy dia
ino anareo ve ny olona atoky anomeny vato a inona ny antoka omenao azy ngamba tafahoatra kely ihany le teninao teo a fa za aloha dia tsy miala andraikitra mihitsy tsy miala andraikitra mihitsy aho hoe tao anatin'ny fitondrana tetezamita ny tenako ny ezaka nanao a arak'izay azo atao marina aloha fa eo ny tarehimarika amin'ny hoe PNUD sy ny sisa mondial namoaka hoe 25 isanjato izy amin'izao banque mondiale nefa azadiniko fa ny banque mondiale dia mifelicité manokana eo amin'ny ezaka izay natao tao anatin'ny tetezamita zany hoe misy zavatra samihafa tsy maintsy avahana zany ny famatsim-bola ange raisam-pireneny tsy ny tetezamita ange nanapaka azy efa tapaka tamin'ny taona 24 ange noho ny fitatana tamin'izany fotoana zany ny famatsim-bola raisam-pireneny fa tsy tamin'ny tetezamita nefa reny vola avy amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena ireny no entina mpandrosoana ny firenena zay dia ny ezaka ary mba te ilaza aminao te ilaza amin'ny vahoaka fa efa niverina ihany izany fifampitokisana teo any resaka hoe fifampitokisana amin'ny samy malagasy fa izao koa dia milaza hoe misy fifampitokisana zay tsy maintsy apetraka koa eo amin'ny mpitondra sy ny mpamatsy vola raisam-pirenena sy eo amin'izao tontolo zao satria mila vola isika ampandrosoana ity fireneny ity anarenana ity fireneny ity ka zany ange mahatonga hoe maika isika satria ny ady zay atao amin'izao fotoana zao iady amin'io fahantrany io raha tsy zao tsika mandray andraikitra raha tsy zao no mipetraka ny fitondram-panjakana ao ariana fifidianana dia milaza aminao fa mbola hidiny io tompona andraikitra ny rehetrarehetra fa tsy ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola rery ny tompona andraikitra fa ny rehetra ny tompona andraikitra tokony andray fanapaha-kevitra amin'ny zavatra io sotra tompoko candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO zay le fandaharana asa hoentina ho an'ny vahoaka izay satria atsika mitondra ihany koa hevitra ide zay ny tadiavin'ny olona hoe débat d'idée no entintsika fa tsy vitan'ny famorim-bahoaka inona ny ataontsika hoe lahara-pahamehana aloha voalohany dia avy eo ny programma hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy raha ianao ny lany filoham-pirenena matoa atao ty fifidianana ity dia aminay aloha ny lahara-pahamehana zany dia mila tsahatra ny krizy eto Madagasikara satria raha atao ny fifidianana ka ho asiana krizy indray rehefa aoriana eo tsisy antony zany anaovana nyity fifidianana ity ary ny rehetrarehetra manaika matoa niditra ao anatin'ilay gouvernementa era-mitantana hoe izay no hamaranana ny krizy dia izay zany aloha ilaina ny manao fifidianana hamaranana ny krizy ary rehefa vita ny krizy dia mamerina amin'ny laoniny amin'izay ny rafim-panjakana rehetrarehetra misy ny zavatra tsara angena toy eto amin'ny fireneny fa misy koa ny zavatra ratsy mampalahelo eto amintsika matetika dia ny zavatra ratsy ihany mahafinaritra amin'ny manohy azy ary zay ny mahafaty ny firenena fa ny zavatra tsara manahirana antsika amin'ny manohy azy satria betsaka ny sakatsakana rehefa manao zavatra tsara ianao famerenana amin'ny laoniny ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana nanomboka efa 10 taona mahery ange ny fitondrana teto ny olona ny jerena Madagasikara tsy mila olona matanjaka na olona mivatravatra na olona hoe manana ny hery rehetrarehetra fa mila fanjakana matanjaka Madagasikara fa tsy mila olona matanjaka ka raha tsy tafapetraka tsika zany hoe fanjakana matanjaka zany dia iverina foana ny krizy eto Madagasikara dia tsisy filaminana misy ty firenena ity vizana aloha zany ianareo le resaka fanjakana matanjaka inona zay fanjakana matanjaka zay inona no atao hoe fanjakana matanjaka fametrahana aloha voalohany indrindra ny tena rafim-panjakana madio sy mangarahary eto amin'ny firenena ajaina ireo rafim-panjakana maro samihafa ireo na ny resaka fitsarana na ny resaka fitantanana na ny resaka ara économique za dia efa nanao engagement fa raha ny tenako ny lany filoham-pirenena dia za tsy hitady ho filohan'ny conseil supérieur de la magistrature satria fitsabatsabahan'ny olona nefa zay ao anatin'io lalam-panorenana vaovaontsika io mbola mijanona ho filohan'ny conseil supérieur de la magistrature ny filoha ary nareo isan'ny nampanao eny an'io lalam-panorenana io isan'ny nampanao eny any lalam-panorenana fa izahako amin'ny mahiajo ANDRIANAINARIVELO latsaka filoham-pirenena dia efa manao engagement zao fa tsy hoany tsy hanatrika any tsy présidé an'io
mandrapavitany izay mandat mafiloam-pirenena. Zay no ataoko aminao hoe ny zavatra tsara ao no mila toizana amin'ny firenena fa tsy ny zavatra tsy mety. Tsisy lalam-panorenana lavorary zany teto. Nareo firenena matanjaka ireo ary efa impiry zao ny amendement ny lalam-panorenana amerikanina. Zany zavatra zany zany a zay le fanamafisana ny ataoko hoe fanjakana matanjaka. Satria izy zavatra tsy mety ka hita ka ratsy na ininona rafitra misy azy dia zana hitsy mba hazona fanjakana mirindra sy matanjaka. Kasika an'izay isan'ny zavatra naverinay matetika no hoe tsy maintsy ampitoviana ny malagasy. Ndresaka tsy fandriam-pahalemana, ndresaka olana ara-ekônomika no nifototra amin'io ane dia misakafo tapakibo ny malagasy. Nona ny malagasy, mahantra ny malagasy. Ka na inona ataontsika eto fa mbola mahatsiaro ny olona fa mahantra sy nona, tsisy fandriam-pahalemana zany eto. Tsisy filaminana zany ary tsy voajery any fotony malagasy tsirairay avy mitovy mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra amin'ity firenena ity dia tsy ho tafita mihitsy. Zay no mahatonga anay no hoe ao anatin'ny programma nasanay ny fampianarana ambaratonga voalohany sy faharoa satria hatraoty no mino zay fa tena ho zakan'ny fanjakana dia tokony ho maimaimpona, tokony ho bôjo io. Satria tadionareo tsara, za fa nianatra tany amin'ny sekoly tsy miakina tamin'ny mbola kely. Rehefa nala CEPE zay ny tena fanirinay ary tena nofonofinay dia mba afaka 6e hiditra eo amin'ny Rabearvelo na Galenia na Nansana. Zany ny tena mba nofinofy tamin'izany. Firy amintsika amin'ny teny zao ny ankizy manofinofy dia hiditra any amin'ny Galenia, any Nansana, any amin'ny Rabearvelo. Dikan'izany zany tsy mitovy tsika eto amin'ity firenena ity. Mitotongana zany ireo dia sarotra ny manarina firenena. Ka zao miresaka amin'ny fampitovizana amin'ny malagasy ianao aokatsika tsy iodikodina. Inona moa no tena olana eto amin'ny firenena dia ny fitazomany fanjakana fohy be hatramin'izay ka hatramin'izao. Na amiral Dideratsiraka milaza province autonome io ary no bodoniny taty amin'ny fanjakana fohy be foana ny resaka arabola hatramin'izay fa tsy nisy ny tena fanapariam-pahefana marina. Ho avy amin'izay ka zay indrindra inona ho avy amin'izay amin'ilay miara-miainga. Zay ny tanterahanay nandritra ny tantananay ministera dia zay namezako anao hoe mbola tolotra anao ndray mandeha ty boky ty. Fiditry 500 andro sy 1000 andro tao amin'ny ministera, 7 sy 700 sy 1000 tetikasa natao eran'ny Madagasikara. Zany hoe nalefa nakany amin'ireo commune na sy faritra eran'ny Madagasikara ny volam-panjakana ary ny tantanan'izy ireo. Voahentsika ireo lehibe any faritra ampiororona ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao hoe tsy maintsy mifidy an'ny candidat mpanjakana. Iza le candidat mpanjakana fa henoko foana io amin'ny propagandinao nefa ianao koa mba atao anatin'io fanjakana io ihany nandritra ny efa taona sy tapany. Ka tsara angamba le namana manatrika eto hoe iza ny nanao fa iza ministra namory tany Ataolaniaro namory ny be ny tanàna hoe tsy maintsy lanina ny candidat mpanjakana. Iza ministra namory tany Tuléara miteny hoe tsy maintsy lanina ny candidat mpanjakana. Iza lay ministra namory tany Parafaravola milaza hoe tsy maintsy lanina ny candidat mpanjakana. Zay zavatra zay zay le fanovana tiako tenenina ao anatin'io hoe raha ny anay manokana tsy mbola vinavina, tsy mbola nofinofy. Raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsy promesse fa ny anay efa nitanterahanay satria zay ny fanovana ny fanarahanay tamin'ny vahoaka. Zay ny fanovana ny tediavinay teto amin'ny firenena. Dia rehefa namena andraikitra zay dia naseho anay hoe tsy nataonay ambava fotsiny le izy hoe misaotra namome andraikitra fa nitanterahanay araka. Candidat Roland Ratsiraka votoatin'ny programma satria ianao maika hatrany am-boalohany ny fanontanian'ny olona satria misy propagandy publicité momba ny propagandy nareo hanao hetsika famorim-bahoaka eny Antsonjombe rapitso dia nita ao anatin'le izy Roland Ratsiraka hanovany fiainanao atao anatin'izao andro. Dia ozy le olona nandefa fanontaniana aty amin'ilay Invité du Zoma hoe tsy ohatran'ny manany ihany na manao tsinotsinona amin'ny vahoaka malagasy ve Andriamatoa Roland Ratsiraka ilaza hanovany fiainan'ny vahoaka malagasy atao anatin'izao andro. Sotra.
le anova ny fiainanao mandritra ny zatoandro io a anatin'ny zatoandro dia inona totika amin'ny vahoaka malagasy ako nandritra ny folo taona nandalo fitaon-tsarotrotsika nangidy ny fiainantsika nandritra ny folo taona nangidy satria mibetsaka ny tsy anasa mibetsaka ny olona tsy mahita hoe ahoana zany fiofanana zany tsisy fiofanana azony mihitsy kanefa ny raha vao mahita asa tampoka izy a dia tsy manana karama tsaratsara satria tsy manana diplôma tsy manana certificat mibetsaka ihany koa ny renim-pianakaviana tsy afaka mampiditra ny ankizy mianatra intsony satria noho ny enti-manana tsisy mibetsaka koa ny herinasa mikatona any ka tsy afaka manao hoe développement économique resahany io ne kopaka ambavy io raha ohatra ka tsy mipetraka ohatra ho fotsiny hoe fananjanany lalàna amin'ny tokony izy raha ohatra tsy mipetraka amin'ny fotom-pisainana eo am-pitantanana ka anaja ny fomba fiasa mendrika izay andrasan'ny vahoaka malagasy ka ny zatoandro a dia zavatra tonga dia mipakany amin'ny vahoaka aingana be anatin'ny zatoandro inona ny voakasika zany voakasika zany zavatra be deaibe a voalohany aloha fanomezana asany tsy anasa izana isan'ny district betsaka be ny olona mahazo asa anatin'ny zatoandro miteny tsara eto a anatin'ny zatoandro a isan'ny district misy olona mahazo asa ohatra mekonao fotsiny zao eo ministre ny finance eto monsieur régionnaire mampianina mafantatra tsara fa régionnaire mampianina zafady mafantatra fa ny volam-panjakana dia tsy makany amin'ny district isam-bolana zany fa somary hoe mivangongo aty amin'ny renivohitra aty satria noho ny antony maro samihafa ndraindraiky moa tsy ampy le vola dia mivangongo aty fa io zany a tonga dia misy lalàna mipetraka atao dia isam-bolana misy vola makany amin'ny district manerana Madagasikara io vola io atao iny voalohany aloha io vola io a ezana nomezana asany tsy anasa ezana nomezana fiofanana ny olona sasany a ezana ihany koa anomezana fiofanana ny tantsaha ary indrindrandrindra anomezana financement ho an'ireo zay manana antonasa madinika tsara fantatsika nefa 2 millions nisan'ny artisan eto Madagasikara 2 millions artisan io a io norinasa ngeza indrindra eto Madagasikara ohatra hoe raisina orinasa izy le mpivarotra madinika le mpanao asa tanana sy ny sisa tsy ary nieritreretina mihitsy momba ny hoaviny ary anatin'io programme zatoandro io misy mieritreritra momba ny hoaviny ihany koa ao anatin'le izy ary azahoany fanjakana vola ohatra meko amin'izany rehefa namorony artisan zay fikamban'ny artisan rehetra eto Madagasikara dia natsapa fa ny fanjakana aty amin'ny ministère en finance zany mitaky aminy 2 millions isan-taona kanefa tsy anana an'le 2 millions isan-taona dia lasa mandositra fanjakana izy mandositra an'le tsy mandohan'le etra izy dia rehefa resana izy inona ny zakanareo dia miteny izy hoe 80 000 FMG isan-taona ny zakanay zany a raha ohatra 2 millions fois 80 000 160 milliards zany vola mety azon'ny fanjakana kanefa ny tsy alainy ny vola iny satria angatahana zavatra goavana le olona tsika mila mijery pitsopitsony zavatra maro madinika satria raha-pirenena kapobe a programme mandritry ny 5 taona mazava be afaka resana fa aveo fa le zatoandro ihany ny question nantaninao teo a dia anatin'izay zatoandro zay koa voakasika an'izany ihany koa ny resaka tsy fandrimpahalemana satria na dia miteny ary namako rahalahako ato zoko monsieur Kami Vital hoe tsy fandrimpahalemana lahara-pahamena fa tsy voavamora io a raha tsy manome asa ny olona saika lasa manao malaso ianao ahoana ny fomba fieritreretana an'izany misy programme anay hoe éducation civique sécurité et emploi io éducation civique sécurité et emploi io a tsy azo avela ntsony any amin'ny toerana manahirana zany any Betroka Betoiky any a dia reny olona reny zany tsy azonao avela amin'izao ntsony a satria le fanjakana zany a hoe tsy manoana tsy manosika dia efa lozan'ny toetrandro zao zany ianao mila manosika amin'ny vahoaka mila manoana azy amin'izay a reny tsy afaka nianatra zareo no ny antony maro samihafa tsisy olona manabe azy amin'ny tokony ho izy ary reo colonel général maro be ireo a amena ndraikitra izy ny maramilany mampalahelo fa nandritry ny 10 taona anakaty a dia natao anenjena mpanao politika fa tsy atao anenjika ohatrany teny teo mba hoe averina amin'lony ny asin'ny maramila hiaro ny vahoaka sy ny firenena izy hiaro ny vahoaka sy ny fananana zay ny asiny ka anatin'izay zatoandro zay be deaibe mivokasika anatin'izany ihany koa ny fampihavana pirenena zay tsy maintsy atomboka satria io zao tsika miresaka raha ohatra mihaino an'zareo ako mahita ny clipnareo mbola miverina amina famonon'olona fampitifirana n'olona ny clipnareo maliala malahelo ihany ako e satria
tsoatran'izany fahitako ny programme antsika tokony apetraka amin'ny 2014 2014 tokony inona le zavatra mahafinaritra fampihavanana tiany Roland Ratsiraka apetraka voalohany indrindra aloha tsy atao kopakambava fotsiny hoe fihavanana fa tanterahana ary tsisy olona afaka hiteny hoe Roland Ratsiraka dia tsy niezaka nampihavana ary io a ohatra fotsiny zao ny olona nampigadrana taloha efa manao investiture dia manira hoe eo izy ary anaja lalàna koa izy faty amin'ny Roland Ratsiraka tsisy fanagadrana tsisy olona andeha exil tsy nitezaina tamin'izany zahay a ary ametraka amin'ny laona zany maniry hoe monsieur le ministre hery zao dia mba ministre amin'ny gouvernement koa izy a tsy afaka atao ministre tsy afaka atao ministre ny finance aloha efa hoe toeran-kafa Monsieur Camille Vital, tsy afaka atao Premier ministre koa fa mendrika ministre des travaux publics, monsieur le ministre de la santé, tsisy olana mihitsy monsieur Robinson, azy koa tsy afaka avela amin'le aménagement du territoire fa ovana ministère hafa. tonga am'le tenenin'olona zany tsika hoe raha nareo ny tonga eo a telo amin'ny telopolo a ny ray ministre mety isy premier ministre ny ray a premier ministre nefitra ny roa dia nareo rehetrarehetra ihany tsisy afaka ataoko premier ministre izy rehetra satria tompona andraikitra tanteraka zareo nandritra n'izay folo taona izay ary tsy afaka miala amin'izany satria zareo mpanantanteraka direct tapitra fanontaniana rehefa nenahy dia tenenao foana le telo minitra nenao ny sasany chronométrenay ato ane chronométrenay ato ane madame Montine micro ka ataonareo ambany a micro ka ataonareo ambany a dia ny temps mbola angarana tsy mampaninina toy izy zany hoe hiditra fa zany hoe mbola hijanona eo aminao ihany inge za efa hiditra fanontaniana hafa zay alefa mirehetrarehetra isan'ny manahirana mba handrasan'ny vahoaka malagasy efa voalaza lalam-panorenantsika nanomboka tamin'ny repoblika fahatelo io repoblika fahaefatra ho avy io koa dia efa milaza an'izay a ametraka ny haute cour de justice ve ny candidat Roland Ratsiraka raha izy ny filoham-pirenena tsisy olana zany misaotra fa io ane ametraka sa tsy ametraka fa za atao aloha hoe tsisy olana teneniko aminao ny fotom-pisainan'le olona mitantana no fotom-pisainana manjaka eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa le olona mitantana tsara io fitsarana io a mandeha tsara io tsisy miangatra tsy voabaiko zany a ary tsy afaka amenao baiko amin'ny tsy tokony izy hoe gadray raha anona satria tsy mitovy hevitra amiko rehefa anatin'le zatoandro ane za miteny aminao be dia be ny caméra eto a manina moa ny antsika tsy asiana caméra isaky ny tribunal amin'ny revo partany anatin'le zatoandro zay rehevanao fa asiantsika caméra isaky ny tribunal amin'izay mangarara ny fitsarana tsisy problème tiany vahoaka malagasy zany ka ny haute cour de justice afaka apetraka fa jerevinao tsara mandritry ny volana vitsivitsy aloha mila dinihana tsara satria azadino fa betsaka ny mpitsara tsy manana an'izany hoe toe-tsaina mendrika zany ary zareo mpitsara ary mitantara an'izany hoe misy mpitsara miteny amiko a ny indépendance justice aloha dia aza atao mihitsy satria manahirana kanefa n'izay tsy maintsy manao an'izany ihany satria ilainy io dia ny haute cour de justice afaka apetratsika tsy olana mihitsy fa tsy hany le tena olana hoe apetraka ary voaja daholo ny lalàna velona ary zay zavatra zay ny tena zava-dehibe eto amin'ny tany sy firenena satria tsy misy olona andeha anao famatsiam-bola aty amintsika raha tsy matoky izy ary raha enjenao izy a tsisy olona ihany koa andeha anao famatsiam-bola aty a na tsy miankina amin'ny fanjakana ary candidat Hery Rajaonary Mampianina ametraka ny haute cour de justice venao araka io lalam-panorenana io raha tsy diso a isan'ny motif d'empêchement mihitsy azo anesorana ny filoham-pirenena ny tsy fametrahana ny haute cour de justice ao anatin'ny fotoana voafetra ametraka an'izay ve ianao ny raha matohontiana tsy mba resahako fotsiny fa nanasony mihitsy aho ny sata ny fampihavanana na namorinanay candidat rehetra teny amin'ny CCI vato nampanaoviny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy tao anatin'io a dia misy ny hoe manaja ny fihavanana raha tsoroko le fitenena dia hoe tsy famely na ifanaratsy ao anatin'ny campagne électorale anaiky ny valim-pifidianana anaja ny fametrahana
ny haute cour de justice zay efa ao anatiny lalam-panorenana raha teo misy ny adevitra atao vitsivitsy zahay saiko na 5 na 9 angambany zay tao a ny tena candidat tonga tao a milaza aminao a ary milaza amin'ny vahoaka malagasy a zany voalohany tonga dia nitsangana ny sony ozy tsy tokony isy adevitra zany zavatra zany a fa tonga dia soniaviny zany iainany zany a fampiavanany zany ekeny zany a misy lalàna ihany koa zany a ekeny zany a fa tsy mbola horesahana anaovana resabe misaotra tompoko candidat Camille Vital ametraka ny haute cour de justice ve ianao raha vao tonga eo fanontaniana tena averimberiny mpanaraka foana mantsy izy dia tsy maintsy apetraka aminareo rehetrarehetra ka ny azafady ny haute cour de justice anie matoa ilaina tokoa izy io ampandro ilaitsika ny haute cour de justice zany zavatra tsy azo lavina zany matoa eo anatin'ny lalam-panorenana dia hanatsara ny fitsarana satria ny eto amintsika eto anie tsisy tsy mahalala fa misy fitongilanana eo amin'ny resaka fitsarana ka za aloha dia tsy ampisalasalana mihitsy raha eo dia hojerena ny fompanaovana azy raha tsara ny fiainan'ny malagasy zany ary tsy maintsy zay nao tsara ny fiainan'ny malagasy tsy maintsy atao zay zavatra zay zay no azoko avalo azy misaotra tompoko candidat Jean-Louis Robinson ametraka ny haute cour de justice ve ny anay a raha eo amin'ny resaka fitsarana ny maiky indrindra aloha atao anatin'ny 3 volana zany a dia ny amnistie généralisé fa tsy hoe misy sasany a amena amnistie dia misy sasany tsy amena amnistie raha nanao siny an'izay le haute cour de justice zay ary a tokony anaraka ny zay zavatray ny tena maika enimbolana ka hatramin'ny herintaona omena fahaleovantena tanteraka ny fitsarana ary za dia milaza marina aminareo zatra n'io fitsarana samy manana ny asan'io zany hoe tamin'ny 10 taona fa tsy voalazanao tamin'ny présentation ako moa 10 taona ako no filohan'io lavitry ny dokotera samyizay dokotera no mifampitaiza dia namoaka zavatra tsara amin'izao fotoana izao moa mbola filoam-boninahitry ny dokotera eran'i Madagasikara ka ny tiako lazaina amin'izany a raha ohatra atsangana ny haute cour de justice sy ny fahaleovantena ny fitsarana andry zareo no mandinika sy fampitsara ao anatin'io fitsarana io isaky ny manao an'ireny fampielezan-kevitra reny ahako a dia zay a no teny ataoko amin'ireo le zay mihaino ahy eo rehefa hoaka tonga eo hoe tsy maintsy atsangana ny haute cour de justice fa ampy zay ny tsy maty manota ary tsisy atahotra an'izay ary nylazaiko a na iza zao miteny anareo zay ho lasa filoham-pirenena ary amin'ny zoma herin'izao dia azo tsaray ny haute cour de justice raha manao ny zavatra tsy mety donc zany mazava ho azy zany zay zavatra zay ngamby io a toizako io ngamby zala faveur ohatra moa mbola manana fa izao hoe na iodika vy na iodika vana nyretina mako retina manao sy ny charte na manao inona rahana manaiky fa zay 5 taona nitondrany teteza mihitsy zay napitoka antsika anatin'izao fahoriany zao sy anatin'izao fahantrana lalina dia lalina izao nisy firesahana teo hoe efa tamin'izao ngeny tsy nandeha ny banque mondiale kanefa misy an'izao zany ny tena fahitana an'io zavatra io 200 isan'andro ny zaza maty eto amintsika amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny volana janvier nakatya enetsy 600 000 ny zaza najanona tamin'ny fampianarana noho ny hoe tsy fisim-bola manaraka an'izany efa-jato mahery ny tombo-pahasalamana nakatona noho ny tsy fisim-bola nefa ny tenen'ny banque mondiale hoe na iodika vy na iodika vanana les 5 dernières années perdues pour la réduction de la pauvreté nisy perte de plus de 8 milliards raha mahay mitatana ny tanàna nareo ka mahay mitatam-bola ahoana tsy ho azonareo hitaizana anaovanareo an'io zavatra io perte de 8 milliards de dollars ny nakaty raha ohatra mbola nitohy fitantananay an'ny firenena niaraka tamin'ny marque ravalimanana zay nolazaiko aminareo ary 8 milliards firy ny vitan'izany zavatra 8 milliards de dollars zany tsisy ankizy tsony bekibo sy
tsy ampy sakafo am'izao fotoana zao fa averina dodolo ny sakafo any tsekoly vao maraina mihinana sakafo mpianatritsika mahazo fampianarana maimai-poana amin'ny ambaratonga voalohany mahazo an'le kit scolaire nataona idolo nge zany fa asa zay namaimaika ny zalahy hoe anongana an'le izy nefa rehefa avy eo zao ny efa ranika zay ny tiako lazaina amin'izao fotoana zao. Afaka mamaly an'izay nge ma zay afaka mamaly fa ianao miresaka an'le amnistie hoe zay no mahamaika te anontany aho hoe amnistie io moa io engagement resahanao zao io atraiza satria ny amnistie zany ny olona efa voatsara no omena famitsorakeloka ka ny mpitondra amin'izao fotoana zao mety zay olona ho avy eo aorianao vao hitsara azy efa tafiditra anatin'le amnistie engagement ataonao ve zany satria ianao miresaka hoe fampihavanana sy ny sisa dia ho averiko ray zay ary amafisiko fampihavanam-pirenena dia ilaina ary ny fitsarana dia aleo tena any fitsarana no mbola ho tsara inareo ihany nefa zany le olona sa hoe tsy hisy ny fanenjehana ny fanenjehana dia tsy hisy fa ny fitsarana no hanenjika azy misaotra tompoko candidat Hajo Andrianainarivelo fametrahana ny haute cour de justice fametrahana ny haute cour de justice tsy hodikodina fa tonga dia valiko hoe eny satria ilainy zany ary toy ihany nefa nyresahana teo ihany amin'ny hoe fanovana ny firenena ary tsy vita manao hoe eny fa jerevinao anatin'ny programme nasanay efa misoratra mazava tsara ao hita boky hita pirenena ny fametrahana zany haute cour de justice zany angamba iny tsy asiana adevitra tsony fa tokony ho tanterahana ho an'ny rehetrarehetra magagana fotsiny mantsy ao anatiny eo tsy afaka tsika sady apetraka ny haute cour de justice no hoe andao no amnistie koa etsy amin'ny ilany ialana amin'ny amnistie angeny anaovana ny haute cour de justice fa tsy hoe andao anao haute cour de justice dia ataovy amnistie ihany rehefa avy eo ka ilaina ary vela izy sa tsy ilaina aloha zany atao aloha mba matotra tsara ny adevitritsika ao anatiny eo satria manjary misahotaka tsika ao anatiny eo dia sahirana amin'ny vahoaka mitady fampihavanam-pirenena tsika dia ilaina ny fampihavanam-pirenena fa raha zay fomba firesaky ny namana Robinson zay ho sarotra ny fampihavanam-pirenena raha zany fomba fitondranao azy adevitra zany hoe nareo ny nanimba ny firenena jery an'reto namako tao ministre ny gouvernement tatetezamita amin'izao fotoana zao nareo hoe sahiteny rehefa mijery an'izy ireo fa hoe nesahirana izy depuis an'izy niditra tao amin'ny fitondrana tetezamita nenkorosofahana very zareo nanomboka niditra tao anatin'ny gouvernement io sa hoe ny ambiny ihany ny tompona andraikitra ny tena zany rehefa hoe mandray andraikitra dia raisina hatramin'ny farany tiako lazaina amin'izany dia tsotra ihany raha ohatra hoe tsy mety le olona erahana dia manapa-kevitra makafepetra hoe tsy mety iny dia mijanona amin'ny hevitry ny tena zay ny fanapa-kevitra ny raisinay ny hoe andao zay ilatsaka anoy ihany fanovana dia davina teto amin'ny firenena fa tsy mifanaraka tamin'ilay fanovana ny fampiresahana no zavatra natao ka zay indrindra inona ho azy fanovana tiana hoentina zay mivaingana kokoa satria raha nidina teny amin'ny 13 mai nge nitakina teny amin'ny 13 mai dia voay viva le fasony karadia ao amin'ny RDB sy ny sisa zay tsisy aby zao moa le izy akatona dolo ny rehetra dia tsy mbola nahazo mandeha any amin'ny faritany dia izy hoe inona ny fanovana eritreretiny candidat Hajo Andrianainarivelo ny fanovana dia io efa nresahako tamin'ny voalohany io no hoe tsy tokony isy fanavaka avahana fa miara mainga daholo ny malagasy rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity za madamo Ontina Réaly maire eto amin'ny Madagasikara 700 timma daholo raha ministra tsy mbo nijery ny lokon'izy ireo na nandrabiraby an'izy ireo na nanenjika an'izy ireo hoe ka nareo timma fa dia anay indray zany zao ny tanàna fa ny anjarako amin'ny matompona ndraiky mpanjakana dia manatanteraka ny asa-mpanjakana ho an'ny tombontsoa ny firenena zay tombontsoa ny firenena zay ny fanovana ny dedavina teto fa zavatra misy ange matetika dia ny tombontsoan'olo tokana foana ny dedavina teto zay ny nataoko tamin'iretsika ny resaka teo hoe Madagasikara mila fanjakana matanjaka fa tsy olona matanjaka akory mitantana azy
ary fanjakana matanjaka zany zay ny anay ny fanovana tiana hoetiny eto amin'ny firenena afa tsy mila olona matanjaka hitatana ny firenena tsy mila hoe mifampitsapahery amiko raha matanjaka champion de karaté champion de judo champion de zao Madagasikara champion de davina dia zay ny anay ny joronay zay le fanovana dia davinay ono candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO raha misy ny hevitra hitovizan'ireto candidat efatra mifanatrika aminao eto androany samy miresaka fampihavanana daholo ianao ohatrany tsy dia tena henoko ny resaka an'izay zavatra zay ary aleo dia tsorineto fa misy ny resaka mihitsy hoe raha ny candidat Hajo ny tonga eo dia anao Hajo ANDRIANAINARIVELO azafady dia anao valifaty ary anenjika na ireo niaraka taminy tao anatin'ny fitondrana tetezamita aza madame Ontina mety efa nandrosoko moa ny ora dia efa mety avizambizana ianao araka nylazainao tamin'ny voalohany teo hoe reraka be zany fa vao eo no niteny taminao hoe za lasa ministra na tsy nitovy loko politika tamiko ary ny olona niara niasa tao dia nitazomiko ary raha tsy mitovy politika tamiko ary ireo be ny tanàna sy ny mpiara-miasa taminy za zao mihitsy no niadiny avy aloha izy hiasa satria hiasa ho an'ny fanjakana hiasa ho an'ny firenena tsy mbo nanon'olona tao amin'ny ministerako tsy nanon'olona tao amin'ny ministera ny tantaniko ary ireo vavolombelona daholo satria hiasa ho an'ny fanjakana ny napetrahana anazy tao ary rehefa nanotaniko izy hoe hiasa ho an'ny firenena ve nareo sa hiasa ho an'olona dia rehefa niteny izy hoe hiasa ho an'ny fanjakana inona moa ny rehetrarehetra zay efa nametrahako ny sasany valifaty ho aiza hitondra maka izy zay nge lazaiko teo hoe le fomba ratsy mba tsara hajanona amin'izay fa mba tsara ny tokony atao eto amin'ity firenena ity ny fahafinaretana zay nge ny mahatonga anay miteny betsaka ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao zavatra ny ainanay amin'ny mabe ny tanànanay telo mandat régime anankitelo no natrehako tamin'iza be ny tanàna dia mitovy foana le fomba rehefa te handresy amin'ny fifidianana dia mampiasa herim-panjakana mampitahotra olona zay efa ny ainan'izany hoe reo vavolombelona tsy haiko raha tonga eo izy fa nafarako mihitsy izy matsy ito mitazona nito sary ito mpiara-miasa amiko anomboka tamin'iza be ny tanàna tamin'ny 5 hatramin'izao izy mbola président conseil en commune rurale Kadinandriana zay efa ny ainan'izany hoe ajanona any aminay ny chef district ampitahotra ny vahoaka hoe raha vao mifidy any Hajo ianareo dia gadrainay 30 kilometatra mialana Antananarivo zany misy an'izany zavatra zany dia hitondra makay zany eto amin'ny firenena atsara ny fiarahamonitsika ve zany apeto amin'ny fiarahamonitsika ve zany ary ireo fitondrana anankitelo ny fanesy ireo nanao an'izany daholo ny fanefa ny ray ty mbola manao ihany dia zay ve no ampandrosoana an'ity firenena ity zay ve no etsika ahafitra an'ity firenena ity ka fony ianao mbola prime ministre lefitra koa reny olona reny dia satria ianao tamin'izany candidat mpanjakana futur candidat mpanjakana dia efa nanao ny propagandinao melo zay tsy tokony ataoko tsy nanao ny propagandiko mihitsy izy fa ohatra ny namana rehetrarehetra ireo miaro mouvance ny tsirairay avy fa diso zany izy raha miaro any Hajo diso zany izy raha tia any Hajo raha ohatra raha olona tia zany dia olona ratsy fa raha zao nosoloana io ianao lehibe any faritry Amoromania rehefa soloana ny lehibe any faritry Amoromania ka soloana olo-kafa manao propagande ho an'olo-kafa dia lasa anjely izy fa raha manao propagande any Hajo izy dia olona tsy manjary eto amin'ny tany sy ny firenena zay toe-tsainy zay ny mila hovainy samy itsika malalaka amin'ny safidy politika atsika dia afaka mandroso ny firenena zay ny fanovana ny divana teto zay ny resahantsika teo fa tsy misy mihitsy ka teritery misaotra tompoko hitodika any amin'ny candidat Hery Rajaonary Mampianina indray ihany ametrahako an'ity fanontaniana voalohany ity raha lany filoham-pirenena ianao manahoana ny ho fiara-miasantsika amin'ny mpamatsy vola satria ny zavatra ny resahana teto nandritra an'izay ny tena tiako tenenina tsy hoe ny mpamatsy vola amin'ny ankapobeny fa tena le mpiara-miasa na partenaire antsika ny resahana teto nandritra an'izay fotoana izay hoe
tonga dia tsorina le izy hoe ny frantsay no nampanongana ny filoha teo aloha Marc-Ravalomanana satria nikitikitian'ny filoha teo aloha ny intérêt an'ny frantsay teto Madagasikara na ny tombontsoany. Dia avy eo indray satria ny filoha teo aloha nanome vahana kokoa ny anglo-saxon dia nandritra ny tetezamita hita fa nahazo vahana kokoa ny frantsay teto amin'ny firenena hifantoka makaiza kokoa ny fiara-miasa amin'ireo partenaire antsika na bilatéraux zany indrindrindrindra moa no tena tiako resahana na dia ny amin'izao fotoan'izao raha manerana an'izao tontolo izao efa ny resaka fiara-miasa multilatéral no tena mipetraka hitodika makaiza kokoa ny filoha ery rajonary mampianina efa miresaka aminareo ohatrany hoe filoha-pirenena amin'izay azao mitodika any amin'izay sady vonina iara-iasa no sady tena hitondra any amin'ilay fampandrosoana ny firenena. Ny tiako tanenina dia izao mila avahana tsara rehefa miresaka hoe mpamatsy vola iraisam-pirenena isika. Araka ny teninao izay hoe misy reo ataontsika hoe mpamatsy vola mahazatra zany izay tsy firenena tsiraray akory fa tahaka ny hoe ny Banque mondiale, ny Union européenne, ny Banque africaine de développement zany nao anatin'ireny ara dia mila avahana satria ny vola azontsika amin'ny Union européenne ohatra dia aide fanampiana tsy averina ireny. Noho izany zany dia tsy maintsy amafisitsika mihitsy ny fiarah-miasa amin'ireny mpamatsy vola tahaka ny Union européenne ireny. Efa miditra amin'ny 11e fed moa zany zao izay dia anisan'ny sikiponitra mihitsy ny ady amin'izany 11e fed zany hoe mba farafaharatsiny hitovy amin'ny tarehimarika taloha ny vola izay ho azontsika amin'izany fotoan'izany. Ary efa nisy adevitra izay nataony niaraka tamin'izareo eo amin'ny fomba fijery satria izany ange tsy maintsy apetraka miaraka amin'ny mpamatsy vola sady zany zavatra zany. Ny azo no nivoiziko tamin'izareo dia ny hoe rehefa hanamboatra lalana dia aoka ny lalana any amin'ny toeram-pamokarana no asiantsika laharam-pahamehana. Zava-dehibe zany lalana 10 kilometatra 20 kilometatra 50 kilometatra zany be dehibe ny toeram-pamokarana. Misy mivokatra tsy tafavoaka satria tsy misy ny lalana izay amoahana an'ireny vokatra ireny. Matsapa ihany zany nareo hoe raha ny lalana no nanenjehana amin'ny filoha teo aloha hoe ny lalana ve hohanina. Matsapa ihany nareo ankehitriny hoe ilaina ihany ny lalana. Tsy mitovy ny fomba fijery madama Ontiny satria napetrako tsara mihitsy hoe lalana any amin'ny toeram-pamokarana. Tao Atsirabe zao dia nilaza hoe iny lalana eo amin'ny vato fotsy makany ambano iny raha izany la ny filoha-pirenena ho ataoko laharam-pahamehana amboariko iny. Laza ihany koa tao Atsirabe hoe misy lalana any amin'ilay sondrary le fambolena misy voankazo betsaka ny poma indrindraindrindra dia hoy za hoe mahagaga ange 40 taona 50 taona aty ny tena misy mivahoaka mpamokatra maninona ny tsy jerena le izy lo fotsiny ihany le vokatra zany tsy maintsy laharam-pahamehana tsy maintsy amboarina zavatra zany ka miverina zany amin'le adevitra hoe io ange tsy tenenina fotsiny hoe mpamatsy vola zao misy adevitra zay tsy maintsy apetraka, misy foto-kevitra zay tsy maintsy hijoroana ambara amin'ireo mpamatsy vola ireo. Tahaka an'izany ny Banque mondiale tapaka le izy tamin'ny 2024 fa zahay dia niezaka namerina mihitsy ny fampitokisana eo amin'ny Banque mondiale ohatra. Ary zany nahazahoana hoe nisy fitohizany ny projet samihafa tao amin'ny Banque mondiale. Nisy projet d'urgence izay azo mihoatra ny 100 millions de dollars. Ny programme environnemental nitohizana misy mihoatra ny 40 millions de dollars. Tsy maintsy averina zany fampitokisana zany. Koa zany hoe zay zany eo amin'le ataoko hoe bailleur de fonds traditionnel. Fa eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena koa dia io koa zany dia mila karakaraina, mila averina. Eo amin'ny frantsay ohatra zao raha izay no tiana ho resahana dia ao misy ny agence française de développement niatona ny famatsiam-bola tao satria miandry ny fifanarahana miaraka amin'ny FMI. Fa ny famatsiam-bola eo amin'ilay ataoko hoe lafiny environnemental ihany no natao sy eo amin'ny lafiny hoe tsy environnemental fa ny lafiny hoe nutrition sy ny social zany no natao tamin'izay fotoana izay.
fa ozy aho hoe amafisiny reny betsaka ny tany zany zay afaka miara-miasa amintsika ny tany européanna ny tany aziatika dia ozy aho hoe amafisiny reny a za milaza aminao a fa efa nanomboka ny resaka an'izany ny tenanay a ary samylaza fa misy matsy miteny hoe zay mahita zao milliard de dollars zao milliard de dollars za milaza aminao a fa mahita mihoatra an'izany a raha jonary mampianana to sotra tompo candidat Camille Vital hitodika makaiza kokoa ny fiara-miasa satria efa mandeha ny resaka fa manakaikikaiky kokoa ny sinoa ny candidat Camille Vital mety hifantoka bebe kokoa ny ve ny fiara-miasa tsika moa ancienne colonie française na tiana na tsy tiana io tsy azo sarana na androanina rapitso tsy maintsy jerena ina ny tokony arahantsika miasa fa ny politikako zany dia tous azimuts zay olona vonina anampy ny vahoaka malagasy zay olona vonina ka ampivoatra ny vahoaka malagasy ary indrindra tsy jery ny intérêny fa hijery ny intérêtsika misy any contrat natao tsy teny orinasa maro a zay mipetraka eto amintsika ny avantage ny gasy angamba 1%. Donc ny protocole d'accord nisy teo aloha zany ny intérên'le olona ngamba nisy tsy antako milaza ka io indrindra ianao prime ministre nandritra ny fotoana naharitra ihany zany roa taona zany a raha mihoatra ny teo alohanao enim-bolana naninona satria isan'ny engagement ny resahany zany ianao moa tsy teny amin'ny 13 mai fa reo zay teny amin'ny 13 mai isan'ny nilaza tamin'olona fa tsy ekena ity isanjato kely azon'ny malagasy amin'ny contrat amin'ireo vahiny reo a fa rehefa tonga teo ohatrany samy nangina daholo ihany za aloha tsy nisoni contrat tamina orinasa ivelana zafady dia azoko lazaina zany tsy ianao no nanao soni fa le engagement hoe anova an'le contrat anao an'izay ve ianao sa tsy ka ny teteza mitany hoe arak'le nazavako teo hiampitantsika any amin'ny 4e république tsisy zavatra tapaka ferme ny tao e fa décision azotsika atao hoe mba hampandroso mba higérena ny crise fa raha tonga eto kosa tonga eo amin'ny toerana tsy mety sy manao ouverture tous azimuts ary jerena tsara zany hoe milaza aminareo fa roa taona ny teo e roa taona betsaka ny zavatra fantako betsaka ny zavatra hitako za tsy laza zavatra maro na regny boîte de rose regny na regny trafic na volamena regny zany efa nisy contact betsaka ny nataoko e fa za tsy lazan'izany aloha fa mbola tsy eo mbola tsy président ka manahirana ny milaza hoe sahala amin'ny mametraka angadin'omby alohany omby raha hitenen'izany fa miantry ny fotoana dia ho hitantsika eo fa zany anisan'ny programme satria ny tandrony dia ny ampandrosoan'ny Madagasikara dia ny alantsika amin'ny fahasahiranana ny alany mba betsaka ny resaka teo hoe mantsy any malagasy betsaka midina any amin'ny fahantrana tsika amin'izao fotoana zao ka zay zavatra zay ny hoe adina ka raha tombontsoany Madagasikara tsy maintsy jerena raha manao fanarahana amin'ireo firenena avy any ivelany raha tsara ary tsy maintsy atao tsara ny protocole d'accord fa tsy le intérêt madinidinika no atao primordial dia ny vahoaka mijaly ny olona nanao sinisy nanao akory ny velona ka zay zavatra zay aloha dia amiko tsy mandeha zay zavatra zay candidat Roland Ratsiraka ahoana ny petrahan'ny fiara-miasanao a amin'ny anivelany amin'ny mpamatsy vola sy ny firenena partenaire atsika mazava be fa misy olona indraindray mieritreritra na économiste malagasy ary indraindray miteny hoe tsika tsy mila mpamatsy vola iresa-pirenena laingy zany tsika mila anzaroa mila miara-miasa aminy satria tsy vitantsika samy rery avy amin'ny budget mpanjakana ny asa goavana eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy miresaka koa ny voalaza rehetra teo na ny lalana zany na ny fampianarana sy ny sisa fa ny tena zavatra lehibe dia hoe le hoe iza ny ara-iasa amintsika mazava be aloha le bailleur de fonds traditionnel zany le mpamatsy vola iresa-pirenena tsy solana reny fa tsy maintsy manohy ny asa miaraka aminy fa eo amin'le mpamatsy vola ataontsika hoe privé sy le fiaraha-miasa amina coopération bilatérale dia ny akoa miara-miasa amin'olona rehetra fa zao kosa tokony manaja lalàna le olona rehefa tonga eto manaja ny tontolo iainana ary manaja ny zomy malagasy hita taratra mantsy amin'ireny olona sasany manao famatsim-bola aty amintsika ireny dia tsy ajainy ny zon'ny mpiasa ny malagasy
Indrindra moa zany ny sinoa manao an'izany tsy ajainy ihany koa ny ataontsika hoe ny tontolo iainana ary tena tsy miraha ny tontolo iainana mihitsy izy any ka ho zako hoe tokony manao loi sur les investissements miniers vaovao tsika satria le loi taloha iny loi tamin'ny fotoan'andro Madagasikara andosiran'olona Madagasikara ny sahirana nandritry ny 10 taona zay satria matahotra ny olona katy satria ny zavatra misongadina rehefa makaty dia mila hoe miraitsokombakomba kely amin'le filoha ianao na le fitondrana zay vao mavitsa zavatra satria indray angatan'le fitondrana zavatra le olona be dia be ny olona mpamatsy vola privé manatona anay miteny an'izany hoe za zao vao nahita anankiray ny teny hoe nanana usine ako 6000 personnes fa rehefa angatana $1 million foana ako isako mihetsiko zao dia nakatoko le usine dia nandeha azonao zay le toe-tsaina eo ampitantanan'izay tsy maintsy hoe ovaitsika eto Madagasikara anatin'izany dia mazava loatra fa misy olona tonga ty amintsika te hanao affairiste fa misy hoe homme d'affaires zany hoe tena olona madio manao asa tsara ary ataontsika hoe mitondra zavatra goavana eto manoloana an'izany zao misy orinasa tahaka izany hitantsika ireny manaja ny tontolo iainana izy manaja ny zony malagasy manaja ihany koa ny etaetan'le ponina manodidina ka anisan'ny zavatra lehibe amin'le loi vaovao tokony apetraka dia tsy afaka manao investissement minier eto Madagasikara ianao ohatra raha ohatra mihinana ny resantsika raha ohatra ka tsy mametraka lycée professionnel satria ilaintsika ny fanabeazana sy ny ino moa ty fiofanana tsy afaka mametraka ihany koa ianao investissement eo amina toerana anankiray raha tsy mikarakara ny tontolo ny fanabeazana fototra sy université raha ohatra amin'ny toerana misy université inona ny zavatra mitranga tsisy zavatra napetraka nandritry 10 taona zay zay zareo ny tantana tonga ny mpamatsy vola tonga dia manao zay tiany atao ohatrany tsisy dika amin'ny Madagasikara zako rehefa zabe ny tanàna dia ina ny teneniko tamina orinasa goavana atao aminay ho zako hoe ianao izy mba afaka resanay zay mba manontany ny hevitrao eto ako za mba maniry nareo mikarakara ny université azako tina hoe teo zanao 7 minutes 8 minutes ianao tamin'ny anankiray aminay ianao vo 3 minutes dia efa io indray dia ny lycée teny ako hoe karakara ny tsena dia nanamboatra tsena izy dia noho zany nasorona be ny tanàna iny fa tsy tia ny sasany dia tsy mampaninina koa fa nandeha ako satria fatako ao fa olan'ny filorom-pirenena avy eo dia efa nialy zahako dia tsisy tsony ny fiaraha-miasa tamin'ireo orinasa reo tsisy tsony fitakiana hoe mba misy fampandrosoana eto aminay mba voakarakara ny sekoly mba voakarakara ny lycée technique mba voakarakara ihany koa ataontsika hoe ny infrastructure urbain io zany tsy maintsy ampidirana anatin'ny lalàna io dia rehefa tafiditra anatin'ny lalàna izy tsy vitan'izany ihany koa fa tanao le orinasa le manodidina le investissement le orinasa manodidina le investissement le ohatra hoe création d'emploi indirect zany le hoe manome asa zany le orinasa goavana io fa tsy manome asa tonga dia mivantana fa le rehetra miasa amin'ny manodidina eo dia tokony natao lalàna ihany koa hoe orinasa malagasy no tokony manao le asa ao fa raha ohatra tsy mahay le orinasa malagasy dia orinasa vazaha manao an'le izy tsy maninona fa kosa anisan'ny mahazo bénéfice ny orinasa malagasy misaotra tompoko ho ataon'ny candidat Hajo Andrianainarivelo tsika te anontany manodidina an'izay fanontaniana izay amin'le fiara-miasa hoe inona no tianao apetraka raha ianao no lany filoham-pirenena ho lahara-pahamehana voalohany ho takianao amin'ny famatsim-bola avy any ivelan'ireo satria nyresahana teo no hoe misy ny famatsim-bola avy any amin'ny vondrana européanina sy ny sisa ho an'ny fitondrana teo aloha napetrany hoe ny lalana ny lahara-pahamehana raha Hajo Andrianainarivelo no tonga eo inona no lahara-pahamehana zaraiky koa angamba n'ilay famatsim-bola misy ilay famatsim-bola iarahana amin'ireo mpamatsy vola mahazatra fa misy koa ny famatsim-bola ho an'ny olona tsy miakina te hampiasa vola eto Madagasikara ny lahara-pahamehana amin'ny famatsim-bola amin'ireo olona tsy miakina ireo mpamatsy vola mahazatra dia tokony etaetantsika vahoaka malagasy aloha ny tanterahana fa tsy ny etaeta ny mpamatsy vola zay zavatra zay no isan'ny nasimba nyity firenena ity
isa taontsika mahita ary manara-baovao tsara ianao madame Ontina fa isa taontsika dia mahita foana fanaovan-tsonia famatsim-bola ho an'ny tantsaha malagasy voangina indray zao tsika nahita famatsim-bola ho an'ny tantsaha malagasy dia isa taona koa tsika rehefa tonga amin'ny farany taona dia mamoaka taremarika hoe ny tena olona sahirana sy matra eto Madagasikara dia ny tantsaha malagasy mizatra tsy dia milamina noatra ngamba ao anatin'izany dia ny tianay ho apetraka dia tsotra ihany ny hoe miainga avy any amin'ny faritra rehetrarehetra avy any amin'ny commune sy ny etaeta nireo vahoaka eny fotony ny amoronana tetikasa ahafahana mangataka na mijery famatsim-bola avy any velany tsy hoe izay famatsim-bola tonga akory dia mety daholo fa anjarantsika no misafidy ny hoe inona io famatsim-bola tokony mahasoa ny firenena io satria raha ohatra io mbola vola indramina ka mbola ho averina ka tsy tombotsoan'ny vahoaka no azo ao aminy eo fa tombotsoan'ny olombitsy tsy antony ange zany indramana vola ambotry ny taranaka faramandimby any arina any dia zay any zava-dehibe ary zay no natonga anay nametraka any hoe drafim-panajariana ny tany eto Madagasikara mba ahafahany izaniza hitondra eo rapitso mba manana fijery aloha hoe ahoana ny tantanana an'ity fireneny ity ary inona ny tena filana marina fa io tsy afaka tonontononina fotsiny hoe le lalana ary le hôpitaly ary le sekoly ary ny tena lara-pamehana fa misy fijery mivangana ary amin'izay fijery mivangana izay no ahitana hoe raha ity no kitiako dia mihetsika daholo ny eto Madagasikara ary anatsara ny fiainan'ny tantsaha amin'ny ankapobeny zay ny tena zava-dehibe dia ny vola zany amin'izay ampiasaina amin'ny tokony ampiasana azy tanteraka ary mahita vokany amin'izay ny voaka tsirairay avy mahazo mitombo harena amin'izay dia mazava ho azy afaka mandroso Madagasikara zay le amin'ilay famatsim-bola miaraka amin'ireo mpamatsy vola mahazatra fa misy koa ny olona mpiasa vola eto Madagasikara ny olona raha mpiasa vola eto Madagasikara dia araka ny voalazako teo aloha tsy maintsy mila fitandremana izy ary mila fampatokisana fa tsy ho very aty ny volany tsy hoe tonga eto izy akory dia lasa tantela fadrakotra hoe tia indray misy vorontsiloza be dia milahatra daholo ny malagasy rehetrarehetra inana vorontsiloza satria ilainy reny olon'ireny mampiasa vola eto amintsika fa ny angatahanay amin'ny fampiasany vola eto dia mba tokony izy miara-miasa amin'ny mpandraraha malagasy satria ny mpandraraha malagasy koa mba ilaina mba hamena tombon-dany satria hitantsika tsara tamin'ity krizy ity fa ny mpandraraha malagasy no namelona n'ity fanjakana ity nampodina ny fanjakana mampiseho zany fa manamaizy azy ny mpandraraha malagasy ka ny anjaran'ny fanjakana mafanjakana azy rehefa misy olona avy any ivelany ampiasa vola eto dia mba tokony alainy koa reny olon'ireny ampidiriny ary ezany ny esany miaraka amin'ny mpandraraha malagasy dia samy mahazo tombony daholo amin'izay ny olona rehetrarehetra ono ianao miresaka an'le famatsim-bola le tsy miankina ho tonga eto mahatsiaro fa tamin'ny fitondrana teo aloha tsika tsy maintsy miverina koa inona ny zavatra nisy teto amin'ny firenena mba hisintomana n'ireny mpampiasa vola reny dia isan'ny satria anao ministra ny fanajariana ny tany prime ministre lefitra ny sahana ny fanajariana ny tany dia isan'ny fanapahan-kevitra ny raisina le hoe omena tany ny vahiny ary io hitantsika amin'ny firenena na Maurice manodidina antsika io natonga isan'ny natonga ny fandrosoan'ny Maurice dia isan'izay le hoe nomena tany le vahiny fa izy ve ampiasa vola des millions et des millions de dollars eo amin'ny taninao nefa izy tsy manana akory antoka ny amin'ny ny investissement nataony ny resahanao teo akoatra ny sécurité an'izay nge isan'ny tafiditra ao anatin'izay indrindraindrindra ny fahazahoana tany manahoana ny position anao raha ianao ny lano filoham-pirenena satria io isan'ny takiny ny investisseur vahiny tsy tena ny fankazahoana tany madame Ontina ny tediavin'ny vahiny fa manana fanjakana afaka miaro fampiasam-bola ny eto amin'ny firenena lalànantsika dia tsy mamela ny vahiny hividy tany eto Madagasikara ka zay indrindra tsy afaka manao an'izany ary any amin'ny tany maro makany Chine ianao any ange tsisy vahiny manana tany midika zany dia tsy mandroso hoe zany ny sinoa tsy afaka hitentsika hoe tsy mandroso izy fa ny tediavin'ny olona rehefa ampiasa vola amin'ny tany anankiray dia ny hoe rehefa tonga eo amin'ilay tany izy tsy ho very ve ny vola ampiasainy eo dia zay ihany ny zava-dehibe ao anatiny ary zay no apetrakintsika ao anatiny eo dia ho farana koa ny satria mamarana n'ilay anankiroa ny resahako teo ny fanovana tiana hoentina ao anatiny eo dia ny fampiasana ny masovoantsika any ivelany ihany koa manana andraikitra ireo amin'ireo mpamatsy vola tsy miankina
sy ampamatsy vola ataoko hoe mpampiasa vola makaty amintsika izay dia ametraka fa ny maso voantsika any ivelany mialatsiny tsy hoe miteny any général akory fa io tsy fialokalofana akory fa tokony manomboka amin'izao fotoana zao fa maninona ianao mialatsiny amin'ny alokaloka nga izy tany ka izy aloha zao ny ambassadeur farany hitako eto io tsy fialokalofana na fametrahana ny namana fa reny masovo reny misy ny olona niofana tamin'izany dia ireo masovo reo dia tokony hiasa amin'ny fampandrosom-pirenena tanteraka ka mifameno reo anankitelo reo ka zay ny nangata misaotra anao na nanazavatra hatramin'ny farany ia misaotra tompoko candidat Jean-Louis Robinson ny mpanohana anareo izay isan'ny mavitrika amin'ny antso ataroby isan-karazany dia isan'ny manenjika fatratra mihitsy ataoko hoe nareo satria efa miaraka amin'ny ankolafy ravalomanana ianao manenjika mihitsy ny frantsay ary miteny an'izay resaka izay hoe ny frantsay no nanongana ny filoha teo aloha marika ravalomanana etsy moa président manandafy isan'ny namoaka fanehoan-kevitra mikasika an'izay dia manontany ianao mety ho ahoana ny ho fiara-miasa amin'ny frantsay raha ianao ny tonga eo ny fiara-miasa ihany koa amin'ny firenena hafa sy amin'ny mpamatsy vola hafa misaotra indrindra amin'ilay fanontaniana ramatoa Ntiana Rialy ny tenako aloha dia mbola tsy voateninao ihany koa izay tamin'ny présentation koa dia anisan'ny dokotera ao amin'ny firenena mikambana ary nataon'ny OMS ho président ny commission technique tamin'ny 60e assemblée mondiale ny OMS ny dikan'izany zay zavatra hoe tsy verina raha tsy any amin'ny 90 taona any ary membre exécutif ny OMS ny tenako dikan'izany afaka mifandray tsara amin'ny firenena rehetra eran-tany izay mpikambana ao amin'ny firenena mikambana ny tenako na ny resaka frantsay hoy ianao teo hoe ny frantsay nanongana natakan'izao tsy ngamba tsy azo tenenina amin'izany fotsiny hoe nanongana izy takan'izao no nataony izao no nampiny reto tetezamity reto no nampiny mba haka an'le fanjakana sarotra be milaza an'izay satria azo ampidirina any amin'ny tribunal international zay zay tsika manana olona afaka miaro amin'izay zavatra zay sy mangataka raha ilainy zany onitra amin'izany zavatra natao zany indika ny teniko amin'izany zany ny fandehany dia tsy maintsy atao misy accord de coopération zay ho jerena ny teo aloha moa ve narahana tsara iny sa tsy narahana inona ny lesoko mety azahoantsika zavatra bebe io accord de coopération io tsy amin'ny frantsay ihany fa amin'ny firenena rehetra zay afaka hiasa hiaraka amintsika ka amin'ilay accord de coopération ny réflexe voalohany dia samy mahazo win-win fa tsy hoe ny anankiray mahazo dia le malagasy tsy mahazo zay zavatra dia tsy azo ekena amin'ny firenena rehetra zany ary zany zavatra tsy maintsy ekeny zany zavatra lalàna iraisam-pirenena samy mahazo ny firenena zay manao fanarahana amintsika eto Madagasikara. Ny Sinoa mbola tena manao an'izay win-win zay amin'ny firesany ka na ny Sinoa manao win-win move anao zao nahita tena koa accord de coopération fantatra tsara amin'ny Sinoa ngamba ohatrany tsy dia hita loatra zay zavatra fa zay zavatra zay koa tokony hamarinina tsara hoe accord de coopération amin'ny Sinoa accord de coopération amin'ny Amerikanina fa tsy hoe zay atao kelikely ihany accord de coopération amin'izay firenena rehetra zay mikasika zay na miakana na tsy miakana amin'ny fanjakana azo jerenao daholo fa io zavatra io tsy maintsy manaraka ny lalàna iraisam-pirenena antsika miady hoe ahoana no azahoana tombontsoa mitovy fa raha tsy zany dia misy hafetsena kely eo tsy maintsy maka tombontsoa bebe izy taka mifarotana rehetra ihany zay mba azahoana bebe ho an'ny firenena zay zavatra zay ny tsara dinihana ary atsoina expert international maromaro dia raha manaraka n'le lalàna zany tsika lalàna iraisam-pirenena dia angambangamba okizay ny fanonganam-panjakana tokony tsy hanaiky an'izay tsika malagasy satria vao tonga ren'le tamin'ny volana marsa tamin'ny 7 reny lasa ny agoa efa ngamba ato anatin'ity tantarany banque mondiale ty ihany moa ny afa-javy afaka morona iny eo plus de 30 000 ouvriers ont été licenciés tonga de very asa
dia rehefa very asa tsisy vola, rehefa tsisy vola noana, rehefa noana lasa any amin'ny délinquance mangalatra. Dia tiako mialatsiny amin'ny ministre ny finance teo aloha, l'aide officielle sur la période 2009-2013 a chuté d'environ 30%. Zany hoe tsy nanana fatokisana le fikambanana tetezamita teo mihitsy zany ny mpamatsy voly ka iangaviana rery zalahy zavokisan-dalitra ny vahoaka malagasy fa raha tsy mahay mitatana tokony hijanona na koa hoe tokony hiaraka dia mianatra asa aminay zay efa mahay an'io zay ampanetretena ny lazaiko anareo an'izany ary eto amin'ny vahoaka malagasy ny tenenako an'izany. Ya, misaotra tompoko efa tonga aty amin'ny adiny roa sy 5 minitra tsika ametraka ny fanontaniana farany ary melohan'ny amaranantsika an'izao fanehoan-kevitra tamin'izao alina izao ka efa eo aminao dia eo aminao indray ny anomboako azy Dr Jean-Louis Robinson ny anao mantsy efa fantatra nambaranao teny Tsonjombe hoe Ramatoa Lalao Ravalomanana no atao Prime Ministre. Mbola tazomina ve iny sa nentanentan'le nahita olona marobe teo amin'ny Coliseum ary ny fanontaniana tonga dia napetraky ny olona dia hoe aiza ho aiza ny resaka équilibre régional amin'izay marina fa ianao hoe avy any aloatra mangoro fa ny olona miteny ihany hoe afovoantany daholo ihany zany rehetra zany aiza ho aiza ny fifandanjana isaparitra izay lalàna ekena fa non écrite loi non écrite eto amin'ny firenena kanefa najain'ny mpitondra ihany hatramin'izay nareo moa nisan'ny niala voalohany tamin'izany tamin'ny mandat faharoa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Misaotra amin'le fanontaniana Ramatoa Ntinariary samy malagasy daholo tsika ary raha ohatra ataony tantarany ny zarazaraitsika ho anjakana ary ny vahoaka malagasy raha mba hitanareo ny tantaran'ny Rabe Mananjara Jacques any Anosy Mangabe izy amin'izao fotoana izao no milevina avy eo Anosy Mangabe zany ny vina dia lasa niodina eran'ny Madagasikara dia namorona hoe ohatrany hoe foko kanefa tsy foko fa ray ihany ireo tsika zany dia ray ihany asory anaty raha mbola misy an'izay eritreritry zay dia mety mbola sarotra be ny fandrosoantsika tsika malagasy dia iray ihany aiza zarazaraina ary tokony hifankatia tokony hifamela satria ampy zay. Inona no nahatonga ny safidinao hoe Ramatoa Lalao Ravalomanana? Dia momba ny lalao inge mba manana ny etaeta koa satria rehefa mandeha manao an'ireny mandeha manao fampelezan-kevitra ireny iza ny eo akaiky eo Madame Lalao Ravalomanana rehefa nidiniako ela dia ela zay zavatra zay efa nidiniako ela dia ela Ramatoa Ravalomanana ary olona mpitatana orinasa izy nandroso tsara ny orinasany raha tsy nisy an'ireny le fetsiketsehana tamin'ny 2010 ireny ny fahaizany sy ny fiarovan'ny olona sy ny fitiavan'ny malagasy dia ambony ka ohatra izy hoe etaetako ny aho maninona moa asajaiko io moa maninona raha mba vehivaviko io natao premier ministre égalité de genre ny tediavintsika nadeniko tao hoe samy mitovy daholo fa zay zany etaetany tsika nge régime parlementaire koa ary any amin'ny régime parlementaire zany ao zany tsara edivana hoe izy amin'ny premier ministre ao fa zahako aloha dia anohana ny Lalao Ravalomanana. Azonao antoka zany fa raha ianao no lany filoham-pirenena ho azonao ihany koa ny maronisa eo anivony ny anteny meram-pirenena. Zay no ezahana miaraka amin'ny namako amin'ny mouvance sy ny antoko avana. Manana candidat ve nareo any amin'ny circonscription rehetra sa firy? Zany hoe eo amin'ny circonscription eo amin'ny 20 nanana avana candidat ny ambiny dia zange tao amin'ny antoko tiako Madagasikara ihany tamin'ny voalohany fa noho ny fandaminana dia somary tsy mijanona kely ihany nefa ny verina amin'izao fotoana izao ka dia ambarako eto aminareo fa tsy mampaninina no anohana ny Madame Lalao Ravalomanana raha toa ka tonga ny fifidianana amin'izay zavatra zay.
Misaotra tompoko. Candidat Camille Vital, mbola tsy nahenona feo hoe iza no prime ministre anao, nandeha ihany ny resaka hoe ny talen'ny fampielezan-kevitra ao no prime ministre anao, mitombina ve zay sa tsy iza no apetraka ho prime ministre, marina fa miaingy avy any amin'ny anteny meram-pirenena fa efa manana hevitra ve ianao iza ny olona? Ianao ihany namaly azy teo hoe régime parlementaire atsika tsy maintsy mijery zany vokan'io législative io ahafahantsika proposition avy any amin'ny assemblée no ahafahantsika manendry ny olona fa io tsy azo eritreretina ohatran'izany satria tanàna tan-dalàna i Madagasikara io constitution lanitsika ao anatin'ny constitution dia misoratra tsara hoe régime parlementaire c'est majoritaire au parlement zany no jerena anjaran'ny président zay eo zany misafidy amin'ireo proposition avy any amin'ny parlement reo ka hatram'izao aloha tsy mbola misy olona eritreretinao mihitsy zany hatreto hatram'izao aloha dia efa araky tenin'ny ministre Robinson teo hoe président Robinson teo azafady candidat moa efa ministre izy ka azafady fa zay mifomba firesaka manina mora atao vehivavy raha misy vehivavy manana zay traikefa zay afaka mamany olana fa misy exemple concret ny eran'izao tontolo zao hoe tany Angleterre natao hoe dame de fer ka mitady dame de fer mba iremettre an'ity Madagasikara ty amin'ny lalam-by tokony aleny satria fa mitovy zoany izy ny vehivavy sy ny lehilahy ka raha toa ka misy proposition miainga avy any amin'ny parlement ary majoritaire le olona tsy hitako aloha ny olona amin'izany fa tsy maintsy olona manana traikefa vonona hiara-iasa amin'ny tenanay raha ohatra zay ny tafita eo no apetraka eo manana candidat mety hiantoka ny fahazahoana ny maro anisy eo anivon'ny anteny meram-pirenena ve ny fikambanana hiaraka isika tsy fantako natao hoe secret d'état na secret politique io ny samy manana fomba fiasany dolo efa mametraka tokoa zay fa manana candidat betsaka eran'ny district afaka milaza raha hoe sur les 119 districts dia mety fa tafakatra any amin'ny 100 quelque any zany ny candidat fa io any mitovy amin'ny élection présidentielle fifaninanana izy io fifaninanana tsy maintsy miasa ka raha lany moa ny équipenay dia tsy maintsy safidy ny olona ho proposé vanay misaotra tompoko candidat Hery Rajaonary Mampianina efa fantapantatra ve iza no prime ministre raha ianao no lany filoham-pirenena ka mitovy amin'ilay efa lazaina teo any inge izy io misy lalàna inge izy mifiain'izy io za aloha mba gaga ihany amin'ilay hoe tonga dia izao na izao le izy satria dia ny ao amin'ny les rapports de force zany ao amin'ny anteny meram-pirenena no hamaritra izay ho prime ministre izy zany nanolotra zay olona ho prime ministre ka raha izao nisy candidat sa ilaza sahady hoe za nolotra an'izao nanolotra an'izao dia mba mampieritreritra ihany le izy satria zay indrindra le tena elany zay zavatra zay tokony manaja zay le démocratie zany tokony ajaina mihitsy zay rafitra sy lalàna zay misy eto amin'ny firenena zay misaotra tompoko candidat Roland Ratsiraka iza ny mety ho prime ministre atosikareo raha azonareo ny majorité ao amin'ny assemblée nationale ahodiky indray mifanontaniana zay aloha dia ezaka mba azony mahoaniso amin'ny anteny meram-pirenena satria zato mahery nisan'ny candidat MTS manerana Madagasikara fa raha roapolo zany aloha dia somary manerana ihany hoe azahoana majorité satria dia afaka hanentry prime ministre io ny le constitution io misy zatra tsy mety io constitution io satria io nateraka crise ka io constitution io mandritra mandanay dia tsy maintsy ho kasihana amin'io fanendrena prime ministre io fa izy zany mazava loatra tsy maintsy prime ministre miainga avao amin'ny Malagasy tonga saina olona manana foto-kevitra efa hainy
efa nyvolavolainy nandritra ny fotoana ela fa tsy candidat tonga tampoka mialatsiny ohatrany hoe candidat ny sasany satria tsy lany sivana satria izao satria nenay a efa niomana hatry ny ela ary efa manana programme anasa matipaika ho an'ny tany sy ny firenena efa leo ny malagasy amin'le hoe olona voafidy filoham-pirenena le tonga tampoka amin'ny fitondrana io a dia manandrakandrana angandrakandrana dia avy eo indray a malahelo ny vahoaka satria diso fanantenana tsy azo ataontsika diso fanantenana ny vahoaka malagasy a fa tena zavatra efa olona efa manana traikefa ary tena hitondra fahombiazana ho an'ity firenena ity a fa oka zay ny ady an-trano a oka zay ny ady politika oka zay ny extrémisme zay naseho nandritra n'izay folo taona zay leo ny extrémisme vahoaka malagasy a vahoaka malagasy te androso a anatin'ny filaminana tanteraka mandritra ny roapolo taona farafahakeliny. Misaotra tompoko. Candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO a marina fa ny antenimera no amaritra rehefa avy eo hifidy a fa efa manana olona eritreretina ave ianao a tsorika ihany koa fa naheno resaka ny mpanao gazety hoe ny talen'ny fampelezan-kevitra ao Andriamatoa Fienena Richard no eritreretinao prime ministre nareo raha teo ticket ny hitako tamin'ny gazety amin'ny ty fifidianany ty a mitombona ave zay fomba fijery zay a sa manana olo-kafa eritreretina ianao sa manahoana? Ary ny everiko hoe pasteur Mayolla ihany no mpaminany ka mpanao gazety kio fa io a efa misy fitsipika mazava fa ny antenimera pirenena no manolotra dia atsainy zay fitsipika izay a mba tsy hisavoritany firenena zay ao anatin'ny programme anay dia mametraka tsara ny fisarahany fahefana mpanatateraka fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara ka dia atsaiko hatramin'ny farany azy zavatra nyteneniko sy ny tanterahana fa mazava ho azy nefa fa ny olona ho atao prime ministre dia tsy maintsy olona anatanteraka nyity programme any malagasy miara-miainga ity fa tsy hoe amorona programme hafa indray satria izay le koa le fanovana hoetiny eto amin'ny firenena ny zavatra napetraka ny zavatra nysoratana ary ny zavatra nentina teo amin'ny vahoaka ny rehetra amin'ny fampelezan-kevitra no tanterahana fa io tsy coup de cœur akoriny io prime ministre io hoe tampotampoka eo hoe toatra mba nafinaritra ihany iny fa ndao iny ataoko prime ministre na raha-pirenena ne izy ity raha-pirenena ho avy ny vahoaka malagasy 2020 tapitrisa izy ity fa miakina amin'izay a fanarahana ary zay hoa tsy manana fanarahana tamin'izainiza afa-tsy amin'ny vahoaka malagasy a zay ifidy amin'ny 2020 ny volana oktobra ho avy zao amin'ny herinandroany. Misaotra tompoko. Manana fanontaniana farany ihany ana izarina tsy zany ato amin'ny candidat Roland Ratsiraka ny anomboako azy raha ianao no candidat iray hiakatra amin'ny deuxième tour iza amin'ireo ny eritreretinao hanao deuxième tour miaraka aminao na iza amin'ny candidat 3 amin'ny telopolo hafa tsy mpaminany ago fa zavatra fantatry fotsiny a afaka ataoko anaty gouvernement dolo izy efatra. Candidat Hery Rajaonarimampianina raha ianao any manao ny deuxième tour avany amin'ny public mihitsy zay fanontaniana zay a iza ny eritreretinao mety a hiakatra anao deuxième tour aminao raha ny pronostika sy ny zavatra hita mandehandeha amin'izao raha ianao ny eritreretinao fa miakatra deuxième tour. Sarotra ny mamaritra an'izany fa dia ny aloha dia apetraka hoe ny vahoaka ihany a no mamaritra an'izay a raha izaho moa ny efa laso zany a efa zay moa le efa lazainao hatrany am-boalohany le izy a dia misaotra amin'izay zavatra zay a fa dia io vahoaka ihany mamaritra an'io hoe be ny manoratenao favori sy ny tahaka an'izao a fa zay mahatoky ny vahoaka zay a niona tamin'izay a nresaka tamin'izay a fanakalo hevitra tamin'izay a inonay ny zavatra tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao a tena mitady hery vaovao mihitsy ny vahoaka amin'izao fotoan'izao a misaotra tompoko tonga dia nisotra rano izy aloha candidat Camille Vital raha ianao miakatra amin'ny fihodinana faharoa izy amin'ny 2 ambiny ny eritreretinao mety a hifaninana aminao mitovy amin'ny famaliny namana Roland Ratsiraka teo tsy mpaminany raha izay fa 2 amin'ny 5 ny volana oktobra teo ho avy zao no ahafantarantsika azy
izy io ane betsaka ny information mandeha renseignement mandeha hoe premier tour de vite zany zavatra tsy possible zany samy mianatra probabilité tsika telo amin'ny telopolo mianadany candidat ary raha manao kajikajy ianao zavatra tsy eritreretina zany hoe isy urina spéciale isy alabato hoe isy an'izao hoe angamba tokony fa ajanona zany zavatra zany ka manontany ianao hoe iza dia ho hitatsika amin'ny 25 za ndray aloha araky ny lazaiko ombieny tsy mpifahavalo izahay telo amin'ny telopolo mpianada fa mpifaninana amin'ny fifidianana masina zay atrehan'ny malagasy amin'ny 15 ny volana oktobra ho avy zao Sotra tompoko. Candidat Jean-Louis Robinson mitovy ihany ny fanontaniako raha ianao no anankiray amin'ny anankiroa hiakatra amin'ny fiodinana faharoa raha eritreretintsika hoe isy fiodinana faharoa iza ny mety hifaninana aminao misaotra amin'ilay hoe tsisy fiodinana faharoa ny teninay a dia izao hoe tena mialatsiny amin'ny efatra amin'ny rahalahy fa tsisy favori amin'ireo averiko indray ary misy sondage ihany angamba efa henonareo olona hafa amin'ny favori ary izy efa dareo tsisy eo anatin'ny deuxième tour reo raha ohatra misy deuxième tour miaraka amiko tsisy eo reo zay ngamba ny tokony hanaovan'ireo zavatra ezaka iarahana ary za misokatra rehefa avy eo amin'ny deuxième tour sy amin'ny place manaraka hoe ny andriamatouro raratseraka moa dia efa nahazo place zany aminy raha ohatra izy ny lasa fa zay ny lazaiko aminy hoe mety ho averiko aminy ihany koa zany zay fitenenan'izay fa tsisy favori reo ny manaraka an'izay zavatra zay dia izao tokony nisy candidat hafa angamba raha ohatra asa efa nandalo za zao mahita ny ohatra raha Jameson Andrimaro favori reny raha be Davidson efa nandalo misaotra anao dia raha Betsaroana Sylvain reny nge mahasarika olona be dia be koa ka reny ny anisany dia Sara ka zay zavatra zay Sara ka raha le sondage any amin'ny fahadimy misy an'reto namantsika reto zay moa fomba fijeriny candidat Hajo Andrianainarivelo mitovy ihany ny fanontaniana raha ny tena marina ane samy efa nanao sondage daholo nareo rehetrarehetra reo efa samy mahita fa tsika zany eto mametraka hoe candidat karaha mandeha amin'ny fiodinana faharoa iza ny mety ho hitanao hifaninana aminao amin'ny 2 ny resahako fa tsy hoe ny eto ihany akory matony tena milatsaka madame Ontina Réaly dia samy fanandrina amin'ny olona rehetrarehetra zany dia mitovy ny fahatongavan'ny olona manana chance daholo ary manana vitana ho tonga amin'izany daholo ny olona rehetrarehetra ho an'ny namana docteur Robinson moa amin'ny madokotera azy mino aho fifaninana calmant tsara izy fa sao dia anahirana ny fitsaboana ao arinany satria matetika lehetreretina favori reny raha misy accident tampoka manahirana ary dia mino aho dokotera fa dia efa niomana amin'izany ianao ary dia hieritreritra tsara an'izay zay moa tsy afaka miaraka ny lazaiko teo tsy afaka isoratena ohatrany voatany satria ny tena tsy mbo mahay mitsapa tension rehefa ohatra miakatra tampoka eo izy fa ny olona mahay mitsabo anazy no afaka miteny an'izay satria efa fantany hoe izao ny fanafody ho raisina rehefa tonga le ohatran'izay fa dia misaotra tompoko misaotra tompoko tapitra ny fotoanatsika somary efa alinalina ihany tsika tamin'ity androany ity kanefa za mino fa nanaraka an'izao fandaran'izao hatramin'ny farany sika rehetra tany tokantrano satria isan'ny nahafantarantsika bebe kokoa anyreto candidat dimy rahalahy zay nasaintsika farany amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra zao azadiny moa tsara ho fantarantsika sao dia manadinidinitsika fa amin'ny heriny ny toy izao amin'ny 15 ny volana oktobra ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena anomeny teny farany an'reto candidat reto dia mengavy ny ramatoavadin'ny candidat tsirairay avy mba hitsangana eo akaikin'ny candidat azafady mba mengavy an'izay androany satria misy zavatra hovaintsika kely foana isaky ny fandaharana mba miavaka amin'ny teo aloha mangataka aminareo vadin'ny ramatoavadin'ny candidat tsirairay avy
toy ny fanao any amin'ny firenendehibe indrindra États-Unis moa hitantsika naveriko hatrany amin'ny voalohany zay hoe ny isan'ny nalany ny filoha Amerikanina Barack Obama ny fanampiany Ramatoavadiny azy tamin'ny propagande satria izy dia isan'ny olona populaire tian'ny olona indrindra tany États-Unis ka mangataka noho izany melohan'ny andraisan'ny fitenena ny candidat dia mba teny indraimbava avy aminareo Ramatoavadiny hoe fanetananareo ny mpifidy nahoana moa antoninina ny tokony hifidy an'ireto candidat reto nareo zany ny olona resy lahatra voalohany amin'ireo vadinareo reo dia mba mangataka iray minitra ny angatahako tsy mila manao discours lavabe ohatran'ireo mpanao politique reo akorinareo dia ometsika satria ny fitenenana farany nomeko an'Andriamatoa Hajo Andrianainarivelo satria izy nometsika voalohany azafady satria izy nometsika farany tamin'ny teo dia ny Ramatoavadiny tsirairay avy atobokitsika amin'ny Ramatoavadiny candidat Roland Ratsiraka teny Ndraimbava mba henony ny mpanaraka ny fandarana sy ny vahoaka malagasy fanetanana hifidiny candidat. Miaraba ny vahoaka malagasy aza miala amin'ny MTS fa ny candidatsika dia tsy miova amin'ny teniny izy zany candidat akaiky ny vahoaka ary tsy anaranareo tongava daholo misaotra tompoko. Manana andraikitra be dehibe nge za amin'ny première dame zany reto hoe ay ny Ramatoavadiny candidat Hery Rajaonarimampianina teny Ndraimbava. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra dia manentana antsika rehetra hifidy ny hery vaovao an'ny Madagasikara sady olona efa voasedra no olona manana traikefa. Misaotra tompoko. Ramatoavadiny candidat Camille Vital. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra za dia resy lahatra voalohany amin'ity vadiko ity satria miaramila izy ary Madagasikara tsika ity dia ny aina atao anatin'ny gabraraka nandritra an'izay fotoana maromaro zay inoko fa izy no amerina Madagasikara amin'ny laoniny koa manentana antsika vahoaka malagasy rehetra fidio ny laharana 10 Camille Vital fa izy no afaka ampandroso any Madagasikara. Misaotra tompoko. Ramatoavadiny candidat Jean-Louis Robinson. Malagasy rehetra Madagasikara ny tenako raha nanapaka ny naka ny fitondra fanapahan-kevitra izy rotsaka tamin'ny avril dia efa nanolo teny izay mivady ho an'ny firenena ary vonina ny tenako anohana ankaheriazy amin'ny andraikitra lehibe izy ho raisiny ary matoky an'izany docteur Robinson zany dokotera rehetrrehetra Madagasikara dia efa nanaiky azy ary hatramin'izao izy dia mitana ny teny nomeny ary olona tsy mivadika ka matoy izy nanorina ny fikambanana le atao hoe avany ny vahoaka aloha ny andrianina dikan'izany mahatsara ny fangirifiriny ny vahoaka izy ka avany ny aingany ny fampandrosoana Madagasikara. Misaotra tompoko. Ramatoavadiny candidat Hajo aleonareo mijanona eo akaiky ny zareo eo ihany mba sady mandravaka an'le sary. Ramatoavadiny candidat Hajo Andrianainarivelo. Voalohanteny aloha dia miarabantsika rehetrarehetra isika vehivavy manohana vaditsika tsirairay avy asa sarotra tokoa io nefa tsy maintsy hijorontsika ho an'ity fireneny ity ny mitodika voalohany indrindra aloha angambany aty amin'ity atao hoe ramose vadiko ity misaotra anazy be da be ny tenako satria raha nanapa-kevitra izy hiratsaka ho filoham-pirenena candidat ho filoham-pirenena tsy fanapa-kevitra raisiny samy rery fa ny famidinianay mivady ary na dia mafy taminay ary le fandraisana le fanapa-kevitra satria
tsy moro zany adidy zany a dia mbola mijoro ihany izy mivady amin'izao fotoana izao. Ny fanetahana ataoko amintsika mpijery sy mpanohana sy mpankafy ny candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO a dia tsotra, aza miala amin'ny fahaenina, larana fahaenina Hajo ANDRIANAINARIVELO a ary efa io izy misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Amentsika ny candidat amin'izay ary omentsika ny candidat amin'izay ary ny fitenenana farany satria ny candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO no omentsika fitenenana farany tamin'ny nanomboka dia izy indray no omentsika fitenenana voalohany amin'ny famaranana afaka mitsangana manotrina azy ny mpiaradia aminy amin'izao fandraisan'ny fitenenana farany izao. Zay fehezintsika ao anatin'ny 3 minitra rabe indrindra. Amin'ny 20 oktobra ho avy zao anao safidy lehibe ny vahoaka malagasy. Safidy hiantoka no avin'ity firenena ity. Safidy filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy any amin'ny tsaratsara kokoa. Izao Hajo ANDRIANAINARIVELO zay efa nisedra ny fitantanana ny raharaham-pirenena no tezaina tamin'ny fitiavan-tanindrazana ary indrindra no tezaina tamin'ny fandraisana andraikitra dia nijoro hitondra ary hanova ny malagasy sy Madagasikara iray manontolo. Tsy ho vitako rery zany fa ilana ny vahoaka malagasy tsirairay avy ary indrindra ilana ny fanampiny Andriamanitra ray nahary an'ity firenena ity sy tsika menakavy. Resy lahatra fa amin'ny 20 oktobra ho avy zao dia hiova Madagasikara, hiova any amin'ny tsaratsara kokoa, hiova satria miara-miaingy tsika menakavy isaky ny tokantrano, isaky ny fokontany, isaky ny commune, isaky ny faritany satria Madagasikara sy Malagasy miara-miainga no ahafahantsika mampandroso ny firenena. Ary isika dia nataon'Andriamanitra hiara-onina amin'ity firenena ity ary manomboka izao tsy ho ekeko, tsy ho ekenao ihany koa ny haresy tondromaso any Madagasikara ka ny taranako, taranantsika dia mba taranaka ho irin'olona amin'izay fa tsy hanir'olona lava nandritra n'izay 50 taona na leo tena ny Madagasikara zay. Madagasikara no toko mandresy voalohany indrindra ary malagasy no tompo mifandresena voalohany indrindra rehefa lany ho filoham-pirenena Hajo ANDRIANAINARIVELO amin'ny 20 oktobra ho avy zao. Tongava mifidy ary azadino fa fahaenina no misy enin-kaja, enim-boninahitra amin'ny fahatongavanareo hifidy sy amin'ny fitondrana ambony ny time Madagasikara malalatsika ity. Saotra vahoaka malagasy. Candidat Roland Ratsiraka. Tompolasy tompovavy enin-kaja enim-boninahitra ny tenanay anio ary manambara amintsika menakafy fa nandritra n'izay 10 taona zay niainantsika zay nitebiteby ny fontsika satria nandalo fotoan-tsarotra ny firenena malagasy. Tsy hanome tsinan'ireo zay tantanako satria tsy zany ny haviko eto ary tsy zany ny zavatra ho tanterahintsika amin'ny 2014 fa kosa hiteny aminareo fa za mijoro eto dia hanova ny fiainantsika anatin'ny 100 andro. Anatin'ny 100 andro zany dia voakasika anatin'izany ihany koa zay zavatra tsy nikasiana mihitsy nandritra ny fotoana ela dia ela dia ohatra fotsiny zavatra tena ankaiky antsika satria tsy afaka miaina ianao raha tsisy rano, tsy afaka miaina ianao raha tsisy jiro amin'ny tokony izy isa-tokantrano. Tsy vita malaky ny jiro isa-tokantrano fa jerevanareo kosa betsaka ny tokantrano anatin'ny 100 andro zay anana jiro satria amirapiratra ny fiainany, iova ny fiainany ary voakasika an'izany ihany koa ny tany-tsampamokatra zay afaka mamokatra zavatra anatin'ny 100 andro. Inona moa tsy ampanankarena vahoaka malagasy anatin'ny 100 andro fa tiako tenena fotsiny hoe nitantana 10 taona ny namantsika ny havantsika ireny fa
hita fa tsy afapotsika amin'ilay vokatra zay nataony a fa zao kosa jerevinao tsara fa ho an'izay afaka mandeha aloha rapitso any amin'ny coliseum dia mitongava fa eo ianao dia fa anisan'ny olona tafaova amin'ny fiainany rapitso amin'ny coliseum fa amin'ny fividiany kosa efa nijerevantsika anankiroa ihany lalana misy lalana anankiray a mitondra anaty lavaka misy herisetra efa niainantsika efa mankaleo antsika vahoaka malagasy lalana anankiray kosa lalana tsara sy mahafinaritra satria raha oharina amina bus ohatra ny bus zany a le mpamily chauffeur dia olona hitondra n'le bus any amin'ny toerana anankiray zay tovizana kanefa vasosa raha ohatra ka enao tsy mahay mamily ny businao a dia lasa mitoerakafa aza manenina oka tsy anenina fa tonga dia raisina ndraikitrao a eo ampelatananao no avinao vahoaka malagasy a dia raiso satria tsy mbetsaka nasorana tamintsika io zo io tamin'ny roa soarivo nasorana tamintsika io zo io tamin'ny sivy soarivo zao miverina amintsika ny zo savitianantsika no avintsika efa fatanao a le rantsan-tanana 5 a zay namen'Andriamanitra ohatra zao a iny zany a ny ho avintsika vahoaka malagasy a sotra antsika menakavy sotra tompoko candidat ery rajaonary mampianina ny voalohanteniko aloha dia misaotra ireto mpanohana ay atao an-damosina ireto nefa inoko fa tsy ireo ihany no miray fo amiko amin'ity androany ity fa ianareo rehetra zay manaraka izao fandarana izao te iantefa manokana aminao tanora satria tsy voaresaka betsaka ianao androany ariva nefa zaho dia niresaka betsaka taminao tany amin'ny toerana rehetra zay nalehako tany fandarana asa zay ataoko sy masoko dia ho anao voalohany indrindra miaraka aminao ary ianao no azo tombontsoa voalohany amin'izany miantefa ihany koa aminao zay tantsaha mpamokatra maro anisa satria dia ianao ny anjadin'ny fahantrana ary ho anao isan'andro no alehan'ny fieritreretako mpianova ny fiainanao a raha ampitso hitondra fanantenana vaovao anao a raha ampitso anatsara ny fari-piainanao a raha ampitso andalo ny fotoana maitso ahatra ianao zao anampy anao a satria zany ny fantatro fa andraikitry ny filoham-pirenena eo akaikinao a ary olona efa voasedra hoy ny vadika teo ary olona efa manana traikefa olona efa niaino anareo ary olona efa mahatsapa ny fahoriana zay nentinareo hoy zao hoe efa betsaka izay a tsy maintsy manova ny ampitso isika tsy hijery ny lasa isika tsy hijery zay fanakianana isika satria tsy ao anatin'ny sotoavintsika zany te hanamboatra fiarahamonina vaovao isika ao anatin'ny fampihavanana ao anatin'ny fihavanana ary everiko a fa isika rehetrarehetra ny fanometanana manomboka izao indrindraindrindra amin'ny 25 ny volana oktobra zay no hery vaovao anovatsika nyity firenen'ity manana finoana ary manana finoana an'Andriamanitra ihany koa fa dia izy mandahatra ny zavatra rehetra tsisy tongatonga ho azy amin'ny filoham-pirenena zany fa dia ainy mandahatra ny zavatra rehetra ary matoka an'izany fandarana izany ka raha hifidy ianao amin'ny 25 volana oktobra dia lay isa 3 isa masina isan'ny mpandresy io no fidioa amin'ny fotoana io fa io ny hitondra hery vaovao ho atsika soan'ny firenena misorata fo sotra tompoko candidat Jean-Louis Robinson mandray ny anjara fitenenany farany vahoaka malagasy ajaina andrianina
dimy taona no nilatsahantsika tanatin'ny lalina sy ny aizina manitsokitsoka maty ny zaza tsy mianatra ny mpianatra ampanetsetena lehibe no lazaiko aminareo fa manana traikefa ny tenako anarenana an'izany aingana dia aingana ary ampanetsen'ny tena lehibe koa no irasahako ny namana sy tapaka rehetra izay mifaninana fa docteur Robinson sy ny atoko havana ary ny mouvance lavalimanana dia anaoan'ny firaisankina pirenena zay firaisankina pirenena zay a latsaka anaty lalina loatra tsika tsy maintsy miaraka anarenan'ity firenena ity ka aiza matahotra ianareo tongava mifidy amin'ny 5 ny volana aiza vidina ny safidinareo jereo tsara ny toerana anasahanareo mivatonareo ary jereo tsara hoe makaiza sy makaiza avy reo vatonareo reo so dia sanatria ka misy mamilivily ny tenako dia mametoky anareo fa anatin'ny 5 taona zay dia misy fandaranasa maika tena atao ao zany ny maika tsy maintsy atao dia ao zany ny tetikasa zay atao mandritran'izay 5 taona zay aiza matahotra ianareo fa eo docteur Robinson ary ny numéroako dia takan'le fantatrareo hoe firmo le numéro dia ozy izy nareo hoe telopolo le numéro 33 le numéro tongava mifidy aiza matahotra misaotra tompoko misaotra tompoko candidat Camille Vital tompoko lasy tompoko vavy ry vahoaka malagasy eo am-pelatananao tokoa ny fialan'ny Madagasikara amin'ny krizy ary eo am-pelatananao ny ho avy ny ty firenena iombonantsika ty enina amin'ny 3 taona tokoa ny tenanay nanompo ny firenena ary vao vetivety nanapa-kevitra irotsaka ho fidina filoham-pirenena satria tsy azo atao kilalao ny firenena malagasy tsy azo atao sorona ny 20 tapitrisan'ny malagasy ka miangavy antsika rehetra miangavy anareo vahoaka malagasy na avy any atsimo na avy any avaratra na avy eto ampovoantany na any andrefana na any atsimo ny anatsinanana mba hijery tsara ny safidinareo mba hisafidy tsara azavidy ny safidy azavidy ny fonao eritrereto ny ho avin'ny Madagasikara ary ny général Camille Vital hiaraka aminareo ary zay ny mahatongany hoe hiaraka isika satria tsy vitan'olona samirery no mampivoatra sy mampiovany ty Madagasikara ty satria manomboka atry amin'ny vahoaka ambany atry any amin'ny tantsaha atry any amin'ny tanora atry any amin'ny ray aman-dreny atry any amin'ny be antitra samy manany heviny daholo indrindra ianareo manam-pahaizana ao ny dokotera ao ny mpampianatra ao ny ingénieur ao ny économiste ao ny miaramila zay tsy adino ka miangavy antsika rehetra maiza misafidy ny général Camille Vital na amoiny ainy ary dia tsy vadika amin'ireo malagasy rehetra parole d'un officier général masita ny tanindrazana misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy misaotra tompoko isaorantsika be dia be ireto candidat zay nanaiky ho vahiny ny fandaharana manokana l'invité du Zoma manokana tamin'ity alina ity fantatro fa tena fotoana lehibe tokoa sacrifice goavana no nataonareo ho an'ity fandaharana ity satria ao anatin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra nareo no nanaiky nasaina misy tokony ho any amin'ny faritany amin'izao fotoana izao misy tokony hanao fampelezan-kevitra sy fitetezam-paritra rehetra any dia isaorana be dia be makasitraka tompoko tamin'ny fanekenareo ny fanasana tamin'ity alina ity averiko atolotra ary ireo candidat amin'izao faran'izao mitodika avatondray ary makato ny candidat Roland Ratsiraka laharana 5 amin'ny bulletin tokana candidat ho filoham-pirenena 17 taona izy atolotry ny antoko MTS ny candidat Ery Rajonary Mampianina
laharana fahatelo ao amin'ny bulletin tokana izy a atolotry ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara ary koa natolotry ny candidat Cool Roger sy Julietienne candidat tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena 5 amin'ny 10 taona ny candidat Hery Rajaonary Mampianina. Docteur Jean-Louis Robinson laharana fahatelo amby telopolo izy ao amin'ny bulletin tokana atolotry ny antoko avana sy ny ankolafy ravalomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena 12 taona ny candidat Jean-Louis Robinson. Ny candidat Hajo Andrianainarivelo 4 taona atolotry ny vondrona politika malagasy miara-miainga laharana fahaenina izy amin'ny bulletin tokana. Ary ny candidat Albert Camivital laharana fahafolo amin'ny bulletin tokana izy dia atolotry ny fikambanana hiaraka isika amin'izao fifidianana ho filoham-pirenena izao 12 taona ny candidat Camivital. Dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany 12 moa ny candidat nasaintsika tamin'ity fandarana ity tao anatin'ny zoma 3 alohan'ny fotoanan'ny fifidianana nisy moa ny tsy tonga tao anatin'izay tamin'ny fandarana voalohany iray ny tsy tonga Ramatoa Sara Georges Rabearso ary tamin'ny fandarana faharoa roa ny tsy tonga Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo sy Andriamatoa Edgar Razafindrava tamin'ny fandarantsika telo ny faran'izao tonga daholo ny candidat isaorana makasitraka makatelina tompo klasy tompo vavy ary manentana antsika vahoaka malagasy rehetra mba hifidy satria azo sy adidy ny mifidy amin'ny zoma 5 ny volana oktobra ho avy izao. Mandra-peona tompo klasy tompo vavy.